misotonao naneho safidy mitsangana fatsanakitsike misy mangalatrany vatotsike mila miteny fa tsy mangina atsika jiaby mila mirahina komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka na misy fampitahorana basy miboaka na ino raha mandalo atsika tsy mitsoaka zay tsy mahay sobiky mahay fatrambary rano sy vary tsy mifanary iarisika ny latsabato misy mamadika tato ato mila mirahina tsika mianakavy daolobe lelana vehivavy komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka ry candidat ny rotsaka ho fidina miantso atsika rehetra andao irahina ry vahoaka andriamanjaka tompo-pahefana andao hiaraka merina ny Madagasikara ho tany tandalana tomponandraikitra tsy vidina handao tsika irahina tsisy matahotra tsy mitsoka hiarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka misotonao naneho safidy mitsangana fatsanakitsike misy mangalatrany vatotsike mila miteny fa tsy mangina atsika jiaby mila mirahina komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka na misy fampitahorana basy miboaka na ino raha mandalo atsika tsy mitsoaka zay tsy mahay sobiky mahay fatrambary rano sy vary tsy mifanary iarisika ny latsabato misy mamadika tato ato mila mirahina tsika mianakavy daolobe lelana vehivavy komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka ry candidat ny rotsaka ho fidina miantso atsika rehetra andao irahina ry vahoaka andriamanjaka tompo-pahefana andao hiaraka merina ny Madagasikara ho tany tandalana tomponandraikitra tsy vidina handao tsika irahina tsisy matahotra tsy mitsoka hiarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka
Hoantsika manaraka ity fandarana arovako ny safidiko ity amin'izao alarobia fa 12 volana Jona 2024 izao, dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako faniry Razafy Manantany ho anao izay manaraka mivatana amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra MBS, amin'ny alalan'ny radio Maday ihany koa, satria dia maromaro zany miezaka mandefa ny fandarantsika mivatana miainga ety amin'ny Foibe Fampitana ny sarotsy ny feo ety Anosipatrana. Ny mpanaraka amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy ny Facebook sy ny YouTube dia anaovana ny arahaba avokoa isika rehetra zany eto an-toerana, indrindra ho anareo any ampitan-dranomasina any izay miantso tsy akijanona mihitsy ary miezaka ihany koa mandefa ny vaovao sy mantany etỳ aminay ny fivoarany raharaha amin'ny akapobeany zany taorianan'ireny fampahafantarana ny vokatra vonjimaika omaly izay notanterahana teny amin'ny Birao ny voamiram-pirenena mahaleo tena ampiasana fifidianana na ny CENI teny amin'ny Foibe teny alarobia izany. Dia maromaro ireo vaovao samihafa izay efa ampizarana moa zany, ino no vokatra vonjimaika amin'ireo distrika 20 faritra 420 avelotrara, faritra 420 satria ny faritra roa manovana amin'ny faritra 220 teo aloha zany dia efa fantatsika fa misaraka Ivatovavy sy Fitovinany, ary fantatsika ny fisian'ny faritra Ambatsoa zany ka manome ny faritra 420. I teknisianina iaraka amintsika dia Tare amin'ny faritra Antananarivo ambadika ao, ary ny teknisianina izay hanao ny diffusion zany dia Ijoso miaraka amin'ireo ekipa teknika rehetra, fa tsy adino amin'izany ny Tale any famoahana eto anivon'ny Foibe ny MBS zany dia Arinanto André Mialso sy ny namana rehetra mpiara-miasa amintsika, dia ianareo MBS any faritra Arabaina avokoa zany. Efa nambarako teo fa samy niandry ny navoaka ny vokatra vonjimaika izay navoaka ny CENI rehetra, ary taorinany moa zany dia maro be ireo lecture politika izay nandeha teny anivon'ny état-major politika tany, nandeha teny anivon'ny tambajotra sosialy, nivoiziny serasera samihafa izany na anonjam-peo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ihany koa amin'ny alalan'ny vakina zany na ny presse écrite, dia samy nanana ny fomba namezany azy ny gazety mpiseho isan'andro, ny radio omaly, ny fahitalavitra ny tatitra taorianany ny famoahana, ny vaovao teny alarobia. Fa nazanona zany azy aloha dia mavonjimaika mivonjimaika zany dia mbola meny lalàna 7-20 ora ny pirotsako fidiana zany hitondra izay mety ho fitoriana eny anivon'ny androm-panjakana misana izany dia ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenona, fa mbola manana andro maromaro mihoatra amin'ny 10 ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenona ihany koa zany taoriana famoahana vokatra vonjimaika nataon'ny CENI mba hamoaka izany amin'ny fomba ofisialy. Ny fanamariana samihafa tao anatin'ny fampitana ny PV, tao anatin'ny fomba fikajiana ireo tarehimarika samihafa eo amin'ny tambatrisa azo ny pirotsako fidiana sy ny vato manan-kery dia noraisina tao anatin'ny antota taratasy fanamariana avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny CENI tsy manana fahefana zo anovan'ny tarehimarika fa nampitaina amin'ny taratasy izay makany amin'ireo tovana lasany amin'ny HCC zany. Eo zany no ahitantsika taratra ny hoe manahoana sy manahoana zany mety fivoahan'ny vokatra, fa raha ny vaovao fantatra samy nandefa fitoriana eny anivon'ny HCC avokoa, na ho an'ny kandida zany na ho an'ny firaisan-kina mazava ho azy, manana zavatra maro be tarainana sy toriana ny firaisan-kina, na ho an'ny mpiaradia amin'ny fitondrana ihany koa, na kandida tsy miankina ihany koa dia nandefa fitoriana eny anivon'ny HCC. Fa ny mpanara-maso ny fifidianana ihany koa tamin'ny alalan'ny safidy dia nandefa ihany koa fitoriana eny anivon'ny HCC. Ny safidy moa dia nitsoriny amin'ny hoe 4 be zao ny fitoriana izay nataonay, misongadina amin'ireny zany ny hoe tokony hanafoanana ny vato ho azon'ireo kandida pirotsako fidiana izay nahazo tosika manokana tamin'ny fitsidihana nataon'ny filohan'ny repoblika izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna izany, satria tsy tokony hanao sarina fampielezan-kevitra intsony ny filohan'ny repoblika ao anatin'ny andraikitra izay tantariny, kanefa nisy kandida izay miara-dia amin'ny fitondrana mazava ho azy nahazo tosika serijika tamin'ny fandalovan'ny filohan'ny repoblika, ary misy lahateny aza nataon'ny filohan'ny repoblika izay mampandany amin'ireny kandida ireny. Fa eo ihany koa ny amin'ny hoe tokony foanana ny latsabato tany amin'ireto toerana zany izay tsy nahitana sonita ao ambadika ny taratasin-datsabato. Fantatsika moa zany ny taratasin-datsabato ilay bulletin unique iny
dia tokony misy sony roa ao ambadika iny a dia atsapaka no anatanterahana anjany amin'ny alalan'ireo mpikambana eo anivony birao fantatsaham-bato, kanefa dia misy ireo taratasin-datsabato zay tany amina birao mpifidianana ary nisy ny fanasam-bato natao nisy ny vokatra azo dia tsy ara-dalàna zany hoy ny mpanaramaso ny fifidianana safidy, ary misy mihitsy aza nientiny tany amin'ny penala izy ho an'ny safidy satria misy zay mpanaramason'izy ireo zany zay niara-ny antso-jay tsy araky ny tokony izy sy ny fanarahana ny lalàna dia nitondran'izy ireo an'izay fitoriana samy hafa izay. Sombo zay zaraiko amintsika zany fa zany rehetrarehetra izany dia ezahantsika ho valiana daholo amina endrika ara-teknika, dia zay zany no antony nanasana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernance électorale amin'ny firaisan-kina. Amin'ny firaisan-kina manko zany de misy an'ilay hoe Govelec, gouvernance électorale. Io zany ekipa teknika ahitana an'ireo mpianatra manokana momba ny fitondran-draharam-panjakana na resaka administration moa zany, fa eo amin'ny resaka fitantanana zany lafitany sy manodidina zay ny resaka administration zany, fa ny administrateur civil. Ao ihany koa misy mpitsara ao anatin'izay, misy mpahay lalàna ao anatin'izany gouvernance électorale izany amina sokajy maro be zany zay najoro ny firaisan-kina mba hahafahana zany mamaly ireo filana ara-teknika zay tokony ho fantatry ny kandida nampitaina tany amin'ny kandida mpirotsaka fidiana tao anatin'izay vondrona politika firaisan-kina zay, ary nahafahana ihany koa zany nanome zay tokony ho tosika ho fantatr'ireo mpanohana ny kandida, ary indrindra moa maninona tokoa moa ireo vahoaka zay mpifidy, satria ny raharaham-pifidianana ny acteur principal ankoatran'ny kandida zany sy ny vondrona politika nanolotra ny kandida dia ny olom-pirenena zay hanefa ny adidiny zany sy nanefa ny adidiny amin'ny vanim-potoana zay anatanterahana ny fifidianana zay niantsona na hoe nanaovana convocation des électeurs izany. De nanasitsika tompon'andraikitra eo anivony zany hoe gouvernance électorale ny vondrona politika firaisan-kina foibe zany dia Andriamatoa Razafy Indrainony Beril no nasaitsika. Izy dia administrateur civil en chef zany zay mahafantatra tsara ny tontolo ny fitondran-draharam-panjakana, ny fitantanana ny lafitany sy ny manodidina, ary efa nanana andraikitra maro be. De raha ny andraikitra zay noraisiny tanatin'izay fivezivezena nanerana ny faritra teto Madagasikara zay, betsaka de betsaka zay préfet, chef district, mampitatana anazy samy hafa tany amin'ireny andraiki-panjakana samy hafa ireny zany, de anisan'ireo atao anatin'izany gouvernance électorale zany na Govelec zany ny vahintsika zany, satria marobe ireo fanontaniana zay manitikitika atsika, marobe ihany koa ireo fanamarinana ara-pifidianana zay angatahantsika valiny. Misy ny haiko ihany ny mitondra azy ao anatin'izay zavatra zay takatry ny sain'ny Faniry Razafy-Manantany, fa misy kosa zay veriko zany fa tena tsy maintsy mila teknisiana satria misy zavatra voafehintsika, misy zavatra tsy voafehintsika zany, kanefa kosa de misy ireo tena nianatra manokana sy nandalina manokana ary anisan'ny tokony hifampizarana, satria ity taona ity dia atao mpifidianana zany, satria iny ny fifidianana solombavam-bahoaka iny afaka volana vitsivitsy de hiatrika indray fifidianana communaly isika, de zany rehetrarehetra zany tsy maintsy hifampizarana daholo, satria adidin'ny olom-pirenena mahafantatra ny ambaindainy sy ny ankapobeny sy ny ankapokely ny atao hoe fifidianana zany. Ny fifidianana moa zany ambarantsika mandrakariva fa processus io zotry io mialoha mandritra ary aoriana zany, fa am'izay processus zay de misy zany ireo fandraisana fanapahan-kevitra maro be, fandraisana fanapahan-kevitra araky ny lalàna mifanaraka ny lalam-panoloana na ny lalam-pifidianana sy ireo lalàna samy hafa, ireo didim-pitondrana, didim-panjakana, de tsy maintsy misy ny taratasy rehetrarehetra mifanaraka am'izany zay vao voabata le fifidianana. Fa misy ihany koa zany ireo kajikajy amin'ny fomba amam-panao ara-teknika mba hahafana zany manodina an'le fifidianana ihany koa, miainga avy any amin'ny fanokafana sy ny fanidina ny lisy mpifidianana io zany sy ny hahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana ao anatin'izany lisy mpifidianana zany, ny fahafahan'izy ireo mivezivezy any amin'ireo rafitra samy hafa, ny CLR ety anivon'ny fokotany, ny CEC anivon'ny commune, CED anivon'ny district, CER anivon'ny région, ny
fomba fanakatonana izany zay tsy maintsy misy dinika fanaovana eny anivon'ny distrika samy hafa arak'ireo rafitry ny seny zany ny fampitaovana samy hafa ihany ko hampanjariana ny fifidianana zany rehetrarehetra zany hatramin'ny fomba hikajina n'ireo antotanisa sy ny fomba anaovana ny traitement n'ireo procès verbaux samy hafa sy ny hoe ahoana natao amina fitoriana sy ny hoe ahoana ny paikano rehetrarehetra araky ny takin'ny lalàna rehefa misy ny tsy fakatoavana na mety hoe tsy fafaliana am'izay mety fivoahana fironam-bokatra na vokatra vonjimaika samy hafa zany le fifidianana fa tsy hoe zorzean'ny élection ihany akory ny atao hoe fifidianana fa misy zotra marobe zany zay tsy azo zany nde ataotsika hoe tsy azo lalovana zany am'zany atao hoe fifidianana zany ka betsaka le izy hoy aho isika am'izao fotoana zao dia nanjary nahay lay lafindalana samy hafa ho an'ny rehetrarehetra moa zany de efa mba kingakinga sy jejejo ny tambatrosa sosialy iny satria miparitaka amin'ny vaovao ka ho fanampiana antsika olom-pirenena mba tsy ho tompotra miono fa ho fanampiana ihany ko ny kandida any am'izay seritra rehetra misy azy any tsy ho an'ny vonona politika firaisankina ihany fa na ho an'ny kandida zay mirotsaka amin'ny antoko hafa na ny tsy miankina dia ilaina ihany ko ny fahafantarana ireo pitsipitsy ny ara teknika de antony hoy aho nanasantsika zany ny mpikambana iray ao anatin'izany gouvernance électorale izany ho an'ny vondra politika firaisankina. Miarabanao Andriamantoa Razafinaniny Beril. Faly miarabanao Andriamantoa Faniry Razafimanatany ary dia miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra ao tanatin'ny MPS ary indrindrandrindra ireo zay mpanaraka an'ity fandarana ity. Ia, efa somary natsediko teo ihany moa zany ny zava-misy amin'ny ankapobeny ho amin'ity tontolo mpifidianana ity ny fisavoritahana, ny aia maro samihafa, ny fandrenesana tranga tsy mbola fahita tamina tontolo mpifidianana ary zay na Madagasikara zany rehetrarehetra zany hoe zahantsika ho resahana ao anatin'ny minitra maromaro rahantsika mivahintsika avy hatrany aloha zany de ho atan'le gouvernance électorale ako hoe inona tokoa moa na de efa nanatsidika kely ihany ako Andriamantoa Beril inona tokoa moa zany no antony nananganana ny vonina politika firaisankina fohy be zany an'ity hoe gouvernance électorale na goveleko ity tam'ity fifidianana solombavamboaka ny tanterahana tamin'ny 2020 volana May lasa teo. Ia, misaotra anao am'le fanontaniana. Anisan'ny mazatra ny olona politika milatsaka hofidiana moa zany rehefa milatsaka hofidiana de ny herin'ny tenany fotsiny no entiny. Izany hoe izy mety ho saim-patany de manangana staff kely eo izy de zay nitondrany an'ilay sotram-pifidianana. Iarahantsika mahalala fa zava-dehibe loatra ny raharaham-pirenena eto amintsika eto Madagasikara am'izao fotoana zao raha tsy ilazitsika hoe zany fifidianana solombavam-bahoaka zany manana ny maha-izy azy eo amin'ny firenena satria ny mpanao lalàna mihitsy zany no hofidiana. Ny gouvernance électorale zany de manana andraikitra lehibe ao anatin'io sotram-pifidianana io. Manina moa manana andraikitra lehibe tsy mba hapetrapetraka fotsiny amin'ny kisendrasendra zany ilay fifidianana fa mba ataotsika hoe matianina. Zay zany aloha ny zava-dehibe. Inona moa zany ny tena andraikitra hoentina eo anatiny ao raha fitinina de zavatra tsotra ihany. Voalohany indrindra zany dia ho tantsoroka hanampy hanome hevitra ny kandida izay mirotsaka hofidiana mba tsy hivoaka ny lalàna misy. Io mantsy zany anisan'ny olana hoe reto ny lalàna mifeny fifidianana, ty ny lalam-panorenana de io zavatra io ireo lalàna roa indrindrandrindra mila voafehy mba tsy hampisy olana mety hoe fanasaziana, mety hoe disqualification na mety hoe tratran'ny adieloka mihitsy ara zany. Zany rehetrarehetra zany mila voafehy ny kandidatsika. Izay zany ao anatin'izay ny joro mba hanampy an'zareo zany amin'ny fanazavana amin'ny atsipiriany ny lalàna rehetrarehetra mifeny sotram-pifidianana manomboka hatrany amin'ny famety fikarakarana ny tota-taratasy filatsahako hofidiana ka mandra-pifarany aty amin'ny mety trangan-javatra aty amin'ny farany zay hoe fivoahan'ny didim-patsaran'ny HCC.
ao anatin'ireo zany zay a dia manome toromarika foana zao no tokony ataotsika amin'ny ara-dalàna zany hoe ny firaisan-kina zany a dia miezaka ny hametraka ny fomba fahalanina amin'ny ara-dalàna. Ino ny ndeha ataotsika hoe foronam-bokatra de aveo a vokatra vonjimaika zany. Mbola miandrasana moa zany vokatra ofisialy na zany na tsy zany a misy endrin-javatra maro ny matoberila ny taraina ny kandida zany ary niparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy miendriky ny fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy. Ohatra zao zay tena goavambe teto de hoe tany amina faritra any Androy ary rehefa nijerevana le famoaham-bokatra omaly niezaka nanaraka tsara mihitsy ny tenako tany amin'ny faritra Atsimonosy tafiakatra 9.valopolo isan-jato ny taham-pandraisana anjara. Misy sasany indray any amina faritra hafa manodidina 20, 70, 80 isan-jato en moyenne zany 80 ka hatramin'ny 70 isan-jato tanoany zany saikisaiky manodidina taty Atsimonosy taty zany. Fa par contre zany taty voatanana ohatra zany tao aminay tao Ambohidratrimo tena nitidina teo amin'ny 1.30, 2.30 isan-jato ny taux de participation ny manodidididina teto ampovoatanana 4.30 isan-jato. Fa raha ny fantatra zany en moyenne manerina Madagasikara de hoe eo amin'ny 7.70 isan-jato. Ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena zay tsy nisy nifidy araka ny toromarika zay nomen'ireo kandida porotsaka hofidiana dia nisy ny teny 20, 5 isan-jato ny taux de participation fa nisy tosika fanabotsinana mola izy araka n'izay mazimazia amin'ny fomba fanaovana fiasany sasany de voatosika taty amin'ny 70 isan-jato zany zany fahitany rehetra ny amin'ny hoe tena fifidianana taky ny ahoana no ahitana taham-pandraisana anjara ambony be tahaky izany. Zay aloha anankiray amin'ny fanontaniako satria na le kandida ny vahiny teo amin'ny toeranao mihitsy izy avy any Ambovimbe andro de tena hoe tena tsy mbola nisy mihitsy ny zany saingy nisy zany tany amin'ny faritra Androy tanoany kanefa rehefa mitantara ny zava-misy izy de hoe ny vahoaka azo anaovana fanadihadiana raha toka misy filaharam-bahoaka na ahitana an'izany tany isa ambony be zany. Ya ny taham-pavitrina moa zany anisan'ny manamarika ny fifidianana hoe mazava-dehibe na tsy. Eran'izao tontolo zao aloha raha mba ataotsika ny fampitahana tsy de vitsy zany hoe mihoatra ny 10 isan-jato zany ny taham-pavitrina io. Fa ny ankamaroany zany dia aty amin'ny 20 isan-jato, 30 isan-jato maninona moa ny zay no favitrin'ny olona io fahazotony io zany. Raha teto Madagasikara zao na raha atao hoe nandritra n'izay rezima ny fandimby zay mbola tsy nahatratran'izany ny taham-pavitrina fa raha hoe ny vato azo ny kandidany efa nisy ny 7.50 isan-jato tamin'ny première république fa ny taham-pavitrina tsy nahatratra mihoatra ny 10 isan-jato zany. Tiako tenena zany de zao hoe ny toe-javatra ohatr'ireny mihitsy no anisan'ny andraikitra ny gouvernance électorale ny mampiomana ny kandidatsika raha tsy mitandrina tsika de reto no hitranga. Ho anay zany zao fa mahafon'ny anticipe ndray ohatra zao ny kandida ny firaisan-kina atao Ambovimbe nge za mihitsy no anisan'ny coachena azy hoe reto avy ny tokony arahanareo amin'ny 5 sasany nareo tonga eo amin'ny bureau-ny délégué-tsika amin'ny 5 sasany de efa tokony miandry eo amin'ny bureau-mpifidianana miandry ny fisokafana. Indrisy moa nefa n'izany fa any amin'ny folo zay vao mahazo telefona tsisy tafiditra ange le kandida. Dikan'izay zany raha ao anatin'izany elanelany zany be de be mety zavatra hitranga amin'ny hoe tsy havana hoe fifaninanana ange io ny fifaninanana zany de midika hoe tokony miara-miainga de miara-miainga zany de hoe miara-miditra anaty bureau-mpifidianana mazava be miorina madio tsisy vato tsy mbola misy mpanao sonia fa mipetraka tsara ny délégué-ny kandida de miroso amin'ny fifidianana. Ny zavatra misy zany misy fotoana ela loatra tsy tafiditra ny kandidatsika tsy afaka manatrika inona moa zany no zavatra ho lazaitsika amin'izay fotoana izay ao anatin'izay zany lasa mitranga lay amin'izao moa zany efa me professionnel zany ny mpangalam-bato zany raha izay no lazantsika satria raha taloha zao ny fangalaram-bato tamin'ny première république zany iny ny fangalaram-bato de urna atakalo
izany hoe raha tia miorina tena atao anaty bureau de vote de atakalo iorina ray hafa fotsiny iny rehefa avy eo fa raha ny am'izao zany efa misy performance be ohatra zany zao hoe na izany 80% 80% zany zany zavatra zany zany zao de atrany amin'ny liste électorale voatona daholo satria hoe 13 commune Ambovimbeandro saika izay daholo amin'ny ankapobeny zay mihitsy de raha hoanay zany amin'ny ankapobeny aloha zany tsy de mitombona zany tsy mazatra fa raha mba alao fisara-tsaina hoe 80% zany tokony misy queue leu eo amin'ny varavaran'ny filaharamanjoy andeha hifidy tsisy tavela tsony any tokantrano any indrindrandrindra fa ny olona feno 20 taona zany tsisy zay ny dikan'izay aloha avy hatrany nefany nitatitra mifanohitra am'izay satria zay koa mba nandefa mba recoupement fa zara raha nisy mpifidy tsisy fréquence hoe amy 20 be mpifidy eo na amy 8 na amy 7 na amy 10 na amy 4 zara raha nisy mpifidy zay zany ny tatitra azonay avy any zay zavatra zay zany ohatra ny fanohitra am'ireo 80% tamin'ny fotoana nanahoana ary zany nahatongavany olona be de be nifidy isaky ny bureau de zay zavatra zany ohatra ny hoe coïncidence zany mifanandrifin-javatra manahirany zany araky ny teninay teo hoe zay mihitsy le aya zany hoe manahirany zany zavatra any fa mianandrasana am'zany zany zao de manao fitaraina antsika de manao ankety manokatra ary zany nge tokony hoe mba anjarany sezi zany manao seni manao seziny d'office hoe misy zavatra tsy milamina tokoa tia ary be de be mitaraina amin'io na de hoe mba anatsarana fotsiny ara ny fifidianana manaraka de tokony hojerena akaiky ny zavatra zay amin'ny mahakasika ny gouvernance électorale manokana kosa izay de efa nanomboka nanao fanadihadiana mahakasika n'io resaka hoe ahoana tokoa moa ny 80% tsy eo ihany feran'ny Madagasikara zay mandray an'izany recoupement rehetrarehetra zany nanahoana 4% ny tena marina mpifidy tany amin'ny circonscription anankiray zany zavatra fomba fiasa ataonay zay anaovanay restitution amin'ireo bureau politique reo rehefa aorinan'ny proclamation officielle ny trangan-javatra iray ihany koa nanamarika ny te fifidianany ty Andriamatoa Beril Rajavinaniony de hoe misy le hoe taratasin-dahatsabato efa nisy marika mialoha bulletin précoché zany nisy namoaka an'izany ny tany amin'ny faritra tsy monosy Farado Fahitanoany ny kandidata ny Betuika Atsimo de ny teny an'izany Andriamatoa Rabendrina Jean-Jacques koa ny amin'ny hoe tsy vitan'ilay taratasin-dahatsabato fa misy carnet mihitsy aza tafiditra tany anatin'ny vata fandatsaham-bato zany ary tamin'ny fitaraina n'ireo kandida samy hafa ihany koa nisy kandida zay vahiny ko teto de niteny koa ny amin'ny hoe misy mihoatra 20 be zao reo vato tafiditra zany tany anatin'ireo urna zany tamina birao-pandatsaham-bato maromaro zany trangan-javatra resahantsika zany de kandida no mitaraina an'izany ny bulletin tahak'ireny Andriamatoa Beril zany tataka ny ahoana moa ny isa zay tokony hanaovana impression ny hoe misy numéro na référence isaky ny bureau de vote ve ary raha tsy maintsy misy fampitomboana ny isan'ny bulletin zany eny anivon'ny birao fandatsaham-bato efa voafaritra mialoha ve ny isa zay tsy tokony hoe ioatra am'izao isa zao ny anivon'ny birao fandatsaham-bato mbola ahafahany sasany mahita ilika zany manao bulletin zay voamarika mialoha ny tany Tomasina koa ohatra de nisy fitarainana zay mety ndrareo tany Tomasina hoe tena tsy mitovy am'le bulletin mahazatra ny le bulletin miparitaka tany amina toerana maro samihafa asa manakambara am'izay ve ny vahiny avy amin'ny Koveleka ya io zany anisan'ny zavatra nampanaovana formation any ko ny candidat sy ny délégué de candidat satria arak'le voalazako tany am-boalohany tao zao de niteny taminao hoe mivoatra be ho any fangalaram-bato ankehitriny le bulletin précoché de anisan'ny fangalaram-bato ray izay amin'ny endriny vaovao raha amaly aloha ny fanontaniana hoe manona marina moa io bulletin unique io firy marina io raha ny antota tokony atonta zany avy any amin'ny seni moa ny tompony andraikitra an'izay voalohany indrindra kosa aloha ny seni zany de tokony miaingy amina kajy anankiray aloha ny kajy anankiray tokony miaingy any seni zany dia tsotra ihany ny farafakeliny nisy any mpifidy eran'ny Madagasikara ampitomboana ray faingo dimy aloha tokony zay aloha zany farafakeliny de misy
anjarany miaprecio firiny tokony ataony mihoatra fa izy no micontrôle an'izay. Raha mianga zany io bulletin unique io a de ny tompony andraikitra voalohany tsy maintsy ny siny. Ao anatin'io zany de misy ihany koa le hoe bulletin de vote unique zay fanaovana le atao spécimen. Iny zany a tsy samy hafa io. De rehefa zaraina am'izay zany raha hoe aparitaka eranin'ny propre-pifidianana de mitovy am'le kajy teo ihany no trangan-javatra, zany hoe ampitomboana ray faingo 5 amin'ny isan'ny mpifidy eo amin'ny circonscription électorale iray ny bulletin de vote tokony ho avy any. Izany hoe raha tonga zany ny andron'ny fifidianana mifono tsara io bulletin unique io a de sokafana eo mason'ny délégué rehetrarehetra, sokafana dia tokony zay no isa hita eo. Raha tsy zay zany no eo a de tokony manao fanamarihana mihitsy ny délégué de vote tsy ampy an'izay ny io. Ary io bulletin zay sokafana io a de bulletin tsy mbola tokony hisy soni. Ary eo indrindra mantsy ny olana am'le précoce eo amin'ny resaka hoe misy soni sa tsy misy soni. Fa amin'ny voalohany zay le nahatonga lay miteny hoe amin'ny 5 sasany tsika efa mila tonga mba mahita ny trangan-javatra ao. Fa voatarana satria ny lalàna de miteny mazava hoe tsy fahatongavan'ny délégué de vote amin'ny ora fanombohan'ny fifidianana de tsy sakana velively amin'ny fanombohan'ny fisokafan'ny bureau-pifidianana. Zay zany ka raha tara zany de tsy fantatra hoe zay nataony teo zany. Ny zavatra préliminaire tsy maintsy hitranga nefa mba ialana am'le hoe mety ho alabato sady na précoce de ny manatrika mihitsy ny androvitana an'ilay fonony bulletin de vote unique. Ary manatrika ny antsapaka amin'ny mpikambana ny bureau de vote zay tokony anao soniny bulletin de vote io. Raha ohatra ianao zany tsy tonga am'lera de tsy nafantatra inona ny tranga teo. Zay zany ny fa nitatitra azonay aloha zany tonga alohan'ny fotoana daholo ny candidat fa saingy tsy nahazo niditra. Mitovy amin'ny tsy tonga ihany nefa zay raha izay jeretsika satria tsy tafiditra tsy mahita an'izay trangan-javatra tao. Ka zay zavatra zany dia ny lalàna de milaza mazava hoe atao antsapaka ny mpikambana 5 ao anatin'ny bureau de vote anankiray no manao soni an'io bulletin de vote unique io. Tsy afaka manendry tena le olona ary tsy azo tendrena. Ka rehefa tsy nanatrika atao zany ianao na ohatra nanendry tena le olona de mazava ho azy zany fa misy bulletin de vote précoce anoany. Satria mazava be ne zany raha ohatra zany zao ka hoe za zao manendry tena, ianao manendry tena anakorotsika anao soniana io, ino moa zany no voasoroka am'izay? Tsisy voasoroka tsony ny alabato zany satria le bulletin précoce zay hoentin'ny mpifidy rehefa avy eo dia misy somiatsika sy anao zay fa lasa ara-dalàna. Fa ny trangan-javatra n'izy be de be nge tsy tany atsimo rery na tsy teto rery. Fa za zao anisany tamin'ny faritry Fianaratsoina nanao coaching tany any keo. Any ara mbola misy ihany koa ny précoce eo atapy-tanàna. Fa zany hoe tsy afaka ianao zany anamarina an'izy amin'ny fotoana anankiray. Fa rehefa any amin'ny fanosam-bato ianao vao mahita hoe inona le précoce. Zavatra be de be ny fitrangana. Ohatra hoe soni tsy mitovy. Tsy le olona tokony anao soniana io no manao soni ary zay nanome toromarika mazava ny délégué de vote hoe rehefa manisa vato isika ianareo dia amarino hoe sonian'le olona nanao soni tamin'ny maraina ve no soni ao anatin'ny bulletin de vote io sa sonin'olo-kafa. Satria fantatra foana hoe izany amin'ny bureau de vote anankiray tsy maintsy mpiara-monina eo ihany mifankafantatra hoe rakoto na rabe dia mena toromarika mihitsy zareo hoe tady amarino tsara le soniany de iny no hitanareo rehefa rariva anisa vato. Zany zany anisan'ny zavatra nampitaina am'ireo délégué de vote tsika rehetrarehetra manerana ny Madagasikara reo. Zany nandray an'izay toromarika zay ary zay no nahitana an'ireny. Anisan'ny olana koa nge ao anatin'izany de zao ny lalàna zao de milaza mazava fa ny fanaovana fanamarina safidy ao anatin'ny isoloara de tokony stylo aby. Tany Fianaratsoa zany zao de tsy stylo aby fa feutre. De feutre be de be zany lasa mifangaro zany ny feutre sy ny stylo aby. Zany zavatra zany tsy hitanao tsony hoe ino ary no avahana am'zany.
nefa ny raha ny lalàna no rahana arabaky teny de stylo aby ny tokony anaovana an'ireny kosavy zany zavatra zany zany anisan'ny olana zany hoe tsy miakina amin'ny hoe tsy fahaizantsika zany no mahatonga ny halabato misy fa miakatra amboniny ihany koa zany le fahaizan'ny mpandika lalàna angalabato. Eo zao ohatra hoe io lista elektoraly io ny ao anatin'izay zany zao raha tsy tafiditra zany ao anaty birao-pifidianana dina moa zany mety hitranga ao zany de manao lasa maminavinanga ianao inona ny vinavinainao mety manao soni zany na ny sekretera mpitazona an'le lisy-pifidianana de fenony eo de amin'ny fotoana anankiray tonga indray ny mpanao soni tsy fantatra tsony zany fa lasa maminavinany ratsy zany ny olona tsy afa manatrika an'le fifidianana. Zany rehetrarehetra zany zany mahatonga ny hoe olana be dia be ary tena mitranga tokoa le izy satria tsy Antananarivo, tsy Fianaratsoa, tsy Toliara, tsy Ambovombe, eran'ny Madagasikara nge ka misy olana daholo amin'ny resaka fitarainana momba ny tsy mahara-dalàna. Ao misy hoe urne efa feno, ao misy hoe précoché, ao misy lista tsy ao anaty lista tao zany koa zao anisan'ny misy manana karatra fa tsy misy kara-panondro zany zao anisan'ny lahatra zany zao olana na tany Fianaratsoa zao de nisy trangan-javatra ohatr'izany tany Morondava nisy ohatr'izany hoe olona tsy manana kara-panondro de avy amin'ny toromarika avy amin'ny tompon'andraikimpanjakana milaza hoe déclaration de perte de ahafahana mifidy na copie naterahana de ahafahana mifidy. Tsy ny lalàna nge tsy miteny an'izany, ny lalàna de milaza mazava fa kara-panondro pirenena na passeport na permis de conduire zay ihany zany no ahafahana mifidy raha ohatra ka voasoratra ao anaty lisy-pifidianana ianao. Raha akoatran'izay zany de tsy miteny mihitsy ny ana raha hoe tsy miteny akoatran'izay ny lalàna. Misy tranga teto Antananarivo fahatelo misy tranga ihany koa tarainy any Parafaravola district daholo zay resahako zay circonscription électorale ny amin'ny misy rature ny fitanana an-tsoratra le procès verbal zany fitakosoinana isa amin'ny tarehy marika sy amin'ny soratra zany. De eto amin'ny Antananarivo fahatelo moa no berila misy miteny misy tokony 700 lay isam-bato azo na kandida zay voasoratra amina PV fa nisy nanovina ray teo aloha de lasa hoe 700 ny tany Ambatondrazaka 720 de nisy nanisy telo eo aloha de lasa 720 nisy PV maromaro misy fitakosenana isa ary eo amin'ny fomba fanoratana satria rehefa soratana zany le hoe isa chiffre 700 tarehy marika ka tsy maintsy atao soratra iny dia somary misisika kely foana zany rehefa nampin'le isa ery akaiky ery zany. Fa misy ihany koa zany voka-pifidianana incohérent zany hoe tsy mitovy zany amin'ilay voaray zany ho an'ilay PV tonga any amin'ny sasany any. Ahoana indray ny mikasika ireny Andriamatoa Beryl zany ny fomba fampanekena an'ireny eo anatrehan'ny lalàna zany sy ny fomba fikajiana an'ireny isa ireny zany satria mitarika fiahiahina amina alabato ny fitakosenana isam-bato azona kandida. Ya ny zavatra fomba fiasa moa zany rehefa amin'ny fandisana vato dia isaina tsirairay aloha ny vato ao anatin'ny urne zay aloha zany tsy maintsy atao avahana ny vato maty, vato fotsy, vato manan-kera de le manan-kera eo zany ifampizaran'ny kandidam-pifaninana mety ho roa io mety ho telo arakarak'izay trangan-javatra eo fa tsy maintsy mameno tsy maintsy hoe misy fitambarana io zany hoe nisan'ny vato manan-kery miampy ny vato fotsy, ny vato maty dia manome ny isan'ny olona tonga ny fidy. Zay zany aloha zay zany le hoe votant tsy maintsy zay zany aloha. Reo fitaovana rehetrarehetra iny bulletin de vote iny mihitsy zany no resako manokana iny zany dia tsy maintsy anisan'ny fitaovana profo anankiray miakatra makany amin'ny CRMV rehefa avy eo. Rehefa mameno PV zany ny président bureau de vote de ny voalohany indrindra tena tandremana de zay misy takosokosona zay. Le takosokosona zany le takosokosona mety hoe diso mbola azo amarinina
ohatra hoe mety hoe diso fanoratra izy satria rehefa manoratra ianao taremarika ray ohatra zany zao le tenenina atao hoe 20 ohatra azony kandida anankiray de tokony antsoratra koa ny 20 zay zany tokony hita eo akilany eo am'le PV dia zay zavatra zay zany no raha ohatra zany misy diso atao amin'ny famenona an'le 20 atao amin'ny taremarika ka nitsindrina de tokony voamarina eo amin'ny soratra raha ohatra zany atoka nataony hoe 20 sy 300 de tokony hita soratra koa zany le 20 sy 300 fa ny zavatra matsikaiky moa zany tsy zay fa le taremarika fotsiny no novany zareo ny zavatra andraikitry ny SRMV no manamarina an'izay rehefa hitan'ny SRMV zany misy zay ny tena antom-pisin'ny SRMV manamarina an'izay mety hoe tsy famarinan'ny PV zay raha ohatra zany hitan'ny SRMV ny asa tokony ataony zany raha manoloana an'izay de zao raha ohatra zany izy mahita mitakosina ny taremarika dia ampitoviny amin'ny soratra dia tsy maintsy manokatra izy manana dity izy miverina manisa ny bulletin de vote marina hoe firy marina moa le ato ary zay indrindra no mahatonga an'le hoe tokony rehefa vita tsara ny famenona tafiditra daholo le fitaovana rehetra nikarakarana fifidianana de tokony hidina anatin'le valopy inviolable moa filaza azy zany hoe raha ohatra mbola rovitinao de fantatra avy hatrany hoe nyrovitiny ity rehefa nikatona rehefa hoe nakatona tokony nikatonao izy zany de any amin'ny SRMV zay vao afaka sokafana zay zany le am'izay fotoana zay zany azo antoka kokoa fa tsy nisy olona nanao bourrage vaovao indray ao anatin'io enveloppe io ny zavatra misy anefany araka ny tatitra azony ny enveloppe le inviolable aty ambony tsy rovitra fa ny aty ambany ray no nitatahany zareo de aveo ny finosina skotsy zany anisan'ny zavatra araky ny toe-javatra hita teny amin'ny CENI araka ny tatitra nataon'ny solotenan'ny firaisankina teny amin'ny CENI misy zao indray ny zavatra misy zany hoe le valopy inviolable zany mbola violé ihany zany raha ny tena marina fa amin'ny fomba fiainao fihetsena zany nanaovany hoe ka araka hoe iverenako le hoe manisa mihitsy ny tompony andraiky ny SRMV manisy hoe raha erote mandrapatonga le 20 ka mifanandrify am'le PV aiza marina le mitakosona ave sa le voasoratra eo zany de tokony mazava be ny fanapahan-kevitry ny SRMV fa azadino tsina fa ny fitsarana ataon'ny SRMV no makany amin'ny HCC fa tsy ny zavatra ataon'ny CENI ny CENI amin'ny akapobeany fotsiny ary provisoire fa iny zay efa ny CENI tsy mananjo mihitsy ikitika ny zay momba n'iny PV iny fa ny SRMV any ary nyiny aveo ny SRMV indray manao ny observation ny alefa ny any amin'ny HCC io zany ny référence ny HCC de zay zavatra navoakan'ny SRMV ka zay zavatra zany no raha ohatra ka tompony andraikitra consciencieux zany amin'ny SRMV de tokony mahay manavaka an'izay hoe ity ny tena marina fa tsy ity fa raha ohatra izy zany tsy consciencieux de mety mandeha ho azy fotsiny ihany tsy fantatra moa zany fa tsika indray tsy afaka hitsara hoe inona ny tranga ao fa mora hita tokony mora hita zany hoe ity ny tena marina fa tsy iry de anjaran'ny SRMV fotsiny zany manamarina raha ohatra ka amin'ny ankapobeny zany tsy tokony olana zany ny candidat maromaro de nanantona mihitsy ny tenenivon'ny CENIFOB nanao fampitahana n'ireo PV zany na hoe confrontation na PV zary lasa fomba fiasa moa zay confrontation de PV zay taoriana ny raharaham-pifidianana tamin'ny taona 2021 de taty aoriana zo nomeny lalàna ny candidat mihitsy ny fanaovana confrontation na PV ary rehefa natao ny confrontation na PV dia nahafantarany zavatra maro ihany koa amina trangan-javatra tahaka ireny ny adefitra mandeha am'izao fotoana zao de misy fifanondrona hoe nangala bato ho aty anivon'ny firaisankina moa zany araka ny zava-misy de tena miteny mihitsy tena be da be ny vato zay nisehony ny trangan-javatra tsy ara-dalàna tamin'ny fifidianana ary endrika ala-bato tsy anomalie mihitsy le izy na irrégularité tsotra zany fa tena hoe fraude électorale mihitsiny zany ny ary amin'ny pomba ny fitondrana indray de miteny hoe nangala bato koa ny taty amin'ny firaisankina zany va na izany na zany
tivenany zany adevitra rehetrarehetra zany ndray a ny observateur électoral safidy zany ny amin'ny hoe lay tsy fanaran-dalàna natao ny filohan'ny repoblika fa tazonika eo an'le anankiroa zany lay les deux camps zany firaisankina sy tary amin'ny fitondrana le candidat amin'ny fitondrana zany amin'ny akapobeany zany amina trangan-javatra ohatrandreny efa andeha lavidavitra kely Andriamatoa Beryl iny ny vokatra vonjimaika ny andrasan'ny olona zany dia ny anivon'ny ACC de mbola misy ve akoatra ny fanaovana rekety mbola misy ve zavatra azo atao fangatahana fampitahanana mety zavatra hafa tokony ho atao zany raha miresakitsika satria ny fitsarana abombana lam-panorenana no androm-panjakana farany zay hamoaka ny didy vokatra ofisialy zay ambara matetika moa zany fa tsy azo ivalozana ny didy ny fampitahana dalàna aloha efa nametraka mazava fa atole niveau de tokony azo atao manao fampitahana le niveau resantsika zany zao ohatra hoe eny anivon'ny district sed zao de fa azo atao manao fampitahana zany hoe ny PV ny firaisankina ohatra ny raisiko ka ampitahina amin'ny PV zay voarain'ny sed ohatra ary ny PV tsika ihany koa azo ampitahina zotsika mangataka an'izany fampitahana zany eo anivon'ny SRMV satria tsika lalàna de manome zo sy andraikitra ny candidat tsirairay avy hanana solotena eny anivon'ny SRMV ka raha mahita zany ny solotenan'ny candidat tsika mahita tsy fitoviana de azony atao tsara ny mangataka fampitahana hoe ndao mba hanao fampitahana tsika aloha zoa zany zay lalàna no mametraka an'izay fa tsy hoe tery vaimata eny anivon'ny seny fohy be koa de mbola azo atao zay eny fa na any amin'ny ACCR mbola azo atao ihany koa ny mangataka fampitahana fa ary zay le hoe niveau resahako zany hoe raha ohatra zany tapitra teo amin'ny seny de mbola tokony ho azo atao ny mangataka fampitahana anivon'ny ACC ny zavatra misy anefa de zao teritery le fotoana ny zavatra tokony haitsika manko zany manavaka mazava le hoe inona lay voka-pifidianana no ampitahina zany eo de le voka-pifidianana tsy mitovy iny tsy maintsy mila miomana zany tsika tsy le any amin'ny seny akory ny tena ho référence fa le ao amin'ny SRMV noho zany tsy tokony ho adino ihany koa fa tsika zany mahafaka mananjo mahazo ny PV avoakan'ny SRMV rehefa aveo mba hoentina ihany koa raha ohatra ka misy ny olana rehefa aveo satria io ne zao mahagagany ny mahatonga an'le hoe lasa misy mitombo azy eny am-pandehanana ny vatony sasany izany hoe tsy mitovy ohatra zao ny PV tsika zany zao anisan'ny vomaro zao anisan'izany PV ny candidat tsika hafa de ny PV ny inona voakan'ny any amin'ny seny amin'le provisoire hafa de mitady indray zany aveo hoe aisany any amin'ny SRMV tsy hita eo zany de olana be io nefa zany ny afahana mahazo antoka sy mety recevable eo anivon'ny ACC dia ny fampitahana ny PV ny tsika ny candidat sy ny amin'ny SRMV iny zany ny any amin'ny CNI zany ny tsy misy tsisy fahefana zany anapa-kevitra hoe diso na tsy diso ty tsy mikitika akory aloha izy zay vokatra ao voasoratra ao anatin'ny PV io tsy mikitika an'io izy fa fandrebirebenao fotsiny amin'ny tena aho ty fa hitsina na hitsina tsy manovy inininy fa ny zavatra iova de ny zavatra fampitahana ao anivon'ny PV ny candidat sy ny eo amin'ny SRMV zay zany no tsy maintsy azo atao rehefa tsy vita moa ny fampitahana zany dia ny herika farany dia ny mametraka fitoriana nefa Andriamatoa Beryl to nisy candidat amin'ny firaisankina sahirana ihany zany nangataka fampitahana eny anivon'ny SRMV fa misy SRMV manda zay ndrela mantsy ny ohatrany hoe mahagaga sy mampalahelo ihany satria tsy zay ny lalàna ary anisan'ny manahirana moa zany zay hoe ina moa zany mahatonga ny tompony andraikitry ny SRMV mandany zay fampitahana zay nefany zo mazava ho an'ny candidat ny mba manao fampitahana ary zany ange na ho filaminatsaina fotsiny ange de tokony natao ihany le fampitahana nefa moa zany zareo ny tompony andraikitra zany de tsika moa afaka nao inona fa raha ny lalàna zany de manome zo sy andraikitra ho an'ny candidat tsirairay avy
fa tsy hoe ny firaisan-kina rery fa ny candidat zay mety ho tsy afa-po amin'ny fitsarana ataon'ny SRMV mamba manao fampitahana fa indrisy moa zany fa tsy zay de ampakarina ambonimbony ndray zany le fitakinaka zay mahatonga ana miteny zaraina roa zany rehefa tsy vita tsony le fampitahana tapitra zany hoe épuisé ny recours rehetrarehetra zany de tsisy vaolantsika afa-tsy ny mametraka indray rakity eo anivon'ny ACC raha ohatra moa zany ny ACC zay zao ny rarina mba manaiky ihany koa ny ACC anao an'izay fampitahana zay raha ohatra ka mba tonga eny zany zany fangatahana zany de zay zany ny rarina mbola misy zany nefa ny azadino fa androany zany omaly zao ny proclamation manana appréciation discrétionnaire very zareo zany tena tsy manam-potoana an'izany tsony zay fa ao anatin'ny fe-potoana zao tsy maintsy amoaka an'io miakina amin'ny appréciation zany mahafahala manao an'izay tsaro fantatry ny mpanaraka antsika any rehefa to berila moa zany firy andro aorian'ny famoahana vokatra vonjimaiky ny ACC ny tokony ny amoaka ny vokatra ny fomba ofisialy raha ny tena marina zany zao de eo amin'ny folo andro 5 andro aorianan'ny proclamation officielle ny provisoire no tsy maintsy mamoaka ny ACC nefa moa zany mety hafa ndray ny interprétation fa zay aloha zany voazahazany lalàna mety miteny izy zany hoe farafatarana ve nefa zay aloha tsy mety an'izany hoe farafatarana fa tsy maintsy ya ho an'ny candidat firaisan-kina ary sarotra moa no antany statistika eto aminao zany fa mbola ao anatiny daholo tsika am'izao fotoana zao fa mba mety ilain'ny mpanaraka antsika any nametraka rekety arak'izay tokony ho napetraka eny anivon'ny ACC ve ireo zay velona fa mahita zay tsy fanarahan-dalàna sy mety ho endrika halabato samy hafa izay ya mizara roa mihitsy zao ny rekety napetraky ny candidat amin'ny firaisan-kina reto ange ny zavatra tena niainany ny candidat atsika ao amin'ny firaisan-kina voalohany indrindra aloha zany eo le misy an'le hoe urne zay fa fena bore zany eo lay toerana lazaina fa nisy fifidianana nefa tsy nisy fifidianana zany zao anisan'ny be dia be de eo ihany koa le bulletin précoché zay zany mizara roa mantsy le fitoriana atao misy le fitoriana zay mahakasika ny zavatra rehetra mitranga mialohan'ny jour J na mialohan'ny andron'ny fifidianana iny zany procédure hafa iny na ny ACC raha mandray azy ohatra zany hoe nandritry ny pré-campagne ny campagne électorale iny zany fitoriana ray manokana iny hoe reto avy ny zavatra tsy ara-dalàna anisan'izany zany tsy ara-dalàna ianao moa ohatra ny teny an'iny zao malaza moa iny fa tsy mahalala n'iny eran'ny Madagasikara le hoe tournée présidentielle mifangaro amin'ny campagne électorale zay tokoa le izy hoe mandeha ny campagne électorale de mandalo ny filohan'ny république de ao anatin'izay zany misy endrika propagandy fa eo ihany koa lay tompon'andraiki-panjakana eny fotony toy ny hoe draine chef district privé reny koa zany manao misy asa andraikitra zay niraisany zareo zay tsy manara-dalàna ihany koa dia reny zavatra reny zany le hoe nametrahan'ny candidatsika fitoriana hoe reto avy ohatra zao tany Fianaratsoa zao anisan'ny hita zao nametrahan'ny candidat fitoriana no hoe ny draine miaraka amin'ny candidat milahatra miara-manao propagande mihitsy zay zany zao anisan'ny fitoriana tonga any amin'ny ACC hoe zao kosa ve ary zay dia ny angatahana am'izay zany dia le fanafoanana ny vokatra ny vato azo iny candidat iny zay zany tokony ho valin'izay raha ohatra zany tsara ny ACC de tokony mahita an'izay io manko zany le misy n'le hoe azo raisina fa tsy mitombona zay zany efa niomana an'izay ary zay anisan'ny ngeza be zay antom-pisin'ny gouvernance électorale mba tsy hitrangan'ny azo raisina fa tsy mitombona de efa mitoromarika mazava de authentifié daholo ny acte rehetrarehetra zay raisina ka atao preuve
ahafahana mampiditra azy ahafahana mampiditra eny amin'ny any ACC. amin'ny ACC. Zany hoe zany zavatra zany zany a de tsy tokony hitranga ntsony zany le hoe le voambolana. le voambolana hoe tsy mitombona satria tena mitombona satria maninona zany hoe authentifié huissier no miattesté an'io a tsy hoe miattesté fa manao ina PV de dire moa filazana zany procès verbal de dire zany hoe tonga eto a ny candidat anankiray manao fitaraina reto avy ny zavatra nitranga tiany profo zao de zay rehetrarehetra zay no mitambatra alefa ao amin'ny ACC. Zay a ny fitoriana voalohany azo atao zay. Ny mandritra ny fifidianana indray le contestation io résultat io hoe tsy nisokatra ny bureau de vote na tsy tafiditra tao anaty bureau de vote zay na nisy bulletin de vote précoché na le PV niraisitsika ireny anisan'ny zavatra olana angedy izao miantsoro mianoatra kely manko le resaka Tsy manino. raha ny lalàna zao de milaza mazava fa ny eo alohan'ny bureau mpifidianana eo ambaravarana any ivelany de tokony mipetraka eo a ny lista maire ny mpifidy miaraka amin'ny kara-panondro zay tsy voazara amin'ny kara-mpifidianana zay tsy voazara amin'ny bureau de vote anankiray ary de tokony ho eo ny lehiben'ny fokotany zay mizara an'eo ka tonga le tompony. Zay zany anisany ary eo le mampisy suspicion le fipetran'le kara-mpifidianana eo a dia raha vo olona miankina tanteraka amin'ny lehiben'ny fokotany zany hoe iza zany le olona indraindray misy tsy tompony mety mitranga zany tonga maka an'izy de mandeha mifidy zany rehetrarehetra zany le mahatonga le tsy fampatokisana ntsony reny rehetrarehetra reny zany a raha ohatra zany zao nisy alaza-piso zao le tao amin'ny Tanakatara le hoe nisy tovolahy anankiray tratra amina précoché reny zavatra reny zany zao a de tokony misy fiatraikany any amin'ny vato azo ny candidat zay nahitana an'iny ny fitsarana ataony ary androany zany zay zao tokony manomboka ny fametrahana an'izay fitoriana mahakasika amin'ny contestation ny na tsy fanekena ny proclamation ny provisoire nataon'ny CENI teo iny zay tsy de miaraka amin'ny profo rehetrarehetra ary ny candidat ny firaisankina moa zany efa vonona am'izay rehefa napiditra an'izay daholo a nanomboka androany maraina. Zay zany no zavatra tsy maintsy atao. Ya, raha maheno an'le fanazavana samy hafa mety misy ihany zany a tsy voapetraka ny fanontaniana fa ataoko eo amin'ny ankapobeny afaka miteny ve ny solitena ny gouvernance électorale na ny goveleka zany ho an'ny firaisankina hoe tena betsaka tokoa le tsy fanarahan-dalàna lay zavatra miseho mety ho endrika alabato tamin'ny fifidianany. Na niezaka ary zahay zany ny omana amin'ny aretiny mety tsy ara-dalàna de nitranga foana ihany ny par rapport amin'ina moa nilazana hoe betsaka nisy aloha nisy a satria ny circonscription électorale ange firy maromaro tsy voaisako tsara aloha ny tena total ny circonscription électorale fa na zany kosa raha ny district no resahana de maro ny district raha nazahoana hitatitra fitarainana zany amin'ny tsy ara-dalàna de efa mihoatra ny 80 ny fitarainana betsaka ve sa tsy betsaka tsy ny abetsahana angamba ny zava-dehibe fa ny fisiny tsy ara-dalàna na ray ara ny tranga ny tsy ara-dalàna de efa mandoto io le araky ny fomba fiteny hoe ny fandio raisiny tsy maleo ny fandoto ray tandroka ka eto zany tsika tratra an'izay mba eritreretinao ange zany fa raha 60 circonscription électorale misy tsy fanarahan-dalàna par rapport amin'ny 124 circonscription efa tady miatsasany araka izany de zany zavatra zany zany tsy mba fandoto ray tandroka ntsony zany fa efa mihoatra lavitra crédibilité ny élection crédible zany crédibilité zany de le maloto zany no tadito fa tsy le madio de zay zavatra zany no zavatra hoe manimba endrika an'le fifidianana le teo moa le nisy ny resaka hoe mitaraina koa ny candidat fanjakana hoe nangala-bato misika ohatra zany zao
be de be moa misy an'izany ohatra tana 5 ohatra nisy resabe an'izany hoe mangala-bato théoriquement faratsio théoriquement zany a tsy mitombona zany voalohany indrindra aloha ny senia ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana fifidianana ny senia zany no mametraka ny ratsa mangaika rehetrarehetra eraky ny farim-pifidianana tsy ny candidat mihitsy zany mametraka an'ireo olona reo fa senia etsakilany ny tantsoroka manampy an'izay dia ny solon-tenam-panjakana ny lehiben'ny district io na ny préfet eo ihany koa ny ratsa mangaika an'izay de ny lehiben'ny fokotany reo olona rehetrarehetra reo a tsisy olona voabaiko ny candidat na iray ary ny fiatombohan'ny fangalarana vato de miainga eo anivon'ny fokotany izany hoe ny antotatara zany hoe lisam-pifidianana zany ny antotataratasy eo anivon'ny biraom-pokotany zany aloha zay ka izy amin'ny lehiben'ny fokotany zany no voabaiko ny candidat hafa ohatrany tsy sarotra zay za tsy teny hoe ny firaisan-kina fa zay candidat tsy mahabaiko an'io eo anivon'ny biraom-pifidianana ny mpikambana amin'ny biraom-pifidianana nge ka tsy ny candidat ny nanindry an'ireo fa ny senia noho izany ahoana moa zany nafanao heritreritra avy aiza no afana mangala-bato ao ianao raha tsy tafiditra ao ny déléguénao raha mbola tsy tafiditra ao ihany koa ao anatin'io bureau de vote io ka les moyens ahafahan'ny candidat tsotra angala-bato zany indrindrandrindra fa mifiraisan-kina tsy mitombona zany ary sarotra inona zany indrindrandrindra ny hoe ny fahitana fa raha mijoro madio zany mety raha ny membre amin'ny bureau de vote indrindrandrindra ny président bureau de vote de tsy possible zay fa ny faharoa raha mahasamandray baiko amin'ny candidat mifaninana amin'ny candidat mfatsangarana ve ny mpikambana amin'ny bureau de vote mbola ohatrany sarotra inona ihany koa zay zavatra ny fahatelo tsisy mihitsy zany irika ahafahan'ny candidat indrindrandrindra ny firaisan-kina no resako hoe tsisy mihitsy irika ahafahan'ny candidat zany anao an'izany ary zay fa nanafatra an'izany mihitsy ary hoe ny zavatra tandremantsika voalohany mba hialana amin'ny disqualification de ny tsy manara-dalàna mazava be zay baiko zay mazava be zay toromarika zay tsy miditra am'izay mihitsy ny candidatsika fa mandeha any amin'ny lalan'ny ara-dalàna foana de za aloha zany araka le voalazako teo hoe tsy mitombona tsy manana accès mihitsy ny candidat amin'ny firaisan-kina ahafahana za mangala-bato zany na précoché io na lisam-pifidianana io na bourrage io tsy possible eny ary amaraparantsika Andriamatoa Berul raha Filaniony ilay fitoriana zay nambara ny mpanaramaso fifidianana safidy ny tiako ametrahana fanontaniana aminy amin'ny hoe mangataka ny anafonana ny vato azo n'ireo candidat zay nolalovan'ny filohan'ny repoblika zay misy sarina fampilezan-kevitra tao amin'ireny fandalovan'ireny zany hoe le tournée présidentielle zany zay mifangaro tamina campagne électorale zany inona tokoa moa zany lalàna zany Andriamatoa Berul zany miresaka ny tsy fahafahan'ny filohan'ny repoblika zay hanosika zay amina fampilezan-kevitra tahaka izany ho ana candidat zay mety miara-dia aminy anatin'ny vanim-potoana fifidianana sy indrindrandrindra le hoe tsy azo ataony manao fitokanana amin'ny fomba ofisialy mandritra ny vanim-potoana fifidianana ny fanjakana amin'ny teny hoe fanolorana inona no mahasamy hafa zay kilalao teny zay ny zavatra tsara apatsivina aloha hatrany de tsotra ihany ny filohan'ny repoblika marina fa voafidy tao anatina olona élu izy aloha zany matetika moa zany teneniny hoe tsy tokony voasakana tsy voakasika zany ny filohan'ny repoblika zay mihitsy ny zavatra tokony tsy adina aloha zany fa misy principe général ange ny lalàna voalohany indrindra zany aloha amin'ny ankapobeny de tsy misy olona amboniny lalàna dikan'izay zao zany ny filohan'ny repoblika zany tafiditra anatin'izay ny faharoa adinontsika foana zany ty le hoe ny lalam-panorenanatsika eto dia milaza mazava fa ny
Républicaine Madagasikara dia bicéphale ny pouvoir exécutif. Le bicéphale zany rolo zany hoe monocéphale zany raha olona anankiray ihany zany détenteur an'le pouvoir administratif. Ohatra zao ny any Angleterre zany zao monocéphale, iny premier ministre ihany zany. Eto amintsika anankiroa, ny premier ministre investi, zany hoe manana fahefana de pouvoir de puissance publique moa filazany iny. Iny fahefana ara-panjakana iny mihitsy angeny ngezabe ao anatin'ity fifidianana ity, ary zay no répercuté any amin'ny code électoral zay azavako kely rehefa avy eo. Etsakilany ny tena ngezabe de ny fahefana ananan'ny filohan'ny république. Filohan'ny république io zany manana fahefana ngezabe zay ny constitution manome azy an'izay fahefana zay fa tsy hoe misamborona io. Ohatra mihitsy hoe manana fahefana izy andravan'ny assemblée ohatra. Fahefana ngezabe zany ny premier ministre nge tsy manana zany fahefana zany. Zay ny maha bicéphale azy. Zay zavatra anankiroa. Ka za tsy valapatra iny avy ny fahefan'ny filohan'ny république inona ny premier ministre fa bicéphale zany hoe samy manam-pahefana ngezabe daholo zao. Premier ministre tsy afaka manao an'izay ihany koa. Le hoe raha alefatsika am'izay zany ary amin'ny code électoral 2018-008 tamin'ny tsy tadidiko 3 mai 2018 nilaza mazava zao ohatra ao anatin'ny article 61, 62, 63 le hoe ny io le fahefana ara-panjakana ananan'ny autorité administrative io, satria eto zany président de la république izy fa misalotra ny autorité administrative zay farany ambony indrindra ny filohan'ny république zay zarainy zany hoe délégué any amin'ny isatsokajany rehefa avy eo, zany hoe lasa hoe pouvoir dérivé ndray zany lazantsika an'izay. Dia izay fahefana zay mihitsy le fahefan'ny filohan'ny république io le hoe pouvoir de puissance publique io mihitsy no soritan'ny article 61, 62, 63 hoe tsy tokony ho ampiasaina. Satria raha ao anatin'io zany ohatra miteny anie zao ny filohan'ny république anao tournée présidentielle, izy moa zany no afaka andahany zany, ianao izy ny président. Fa nefany ny lalàna-tsika de miteny hoe miprévoir an'izay ny code électoral hoe tsy tokony izy andesoka ny hafa ny zavatra ataony amin'iny fotoana iny. Raha ohatra izy zany ka hoe mifanandrify amin'ny fifidianana mantsy zany zao le ohatra hoe coïncidence io. Ka raha tonga ianao zany manao fitokanana na anao fanolorana mitovy foana zay rehefa hoe ny zavatra teneninao no manan-danja ao anatiny. Raha nitokana ianao de nitokana zany nefa na ny fitokanana re tsy azo atao. Fa raha nitokana ianao zany nefa ny ampy propos na fomba fiteny vaovao zay manome tombon-dany any candidat zay taony, ary izy moa zany moa matoa ny tenenina zany de tsy afenina tsony manko ny dikan'izany hoe mba miandry satria anniversaire-ko ny 30 mai de mba miandry cadeau avy any aminareo. Zany iny zany zao izy moa zany tsy atakatra an'izany na misidy ary na de ny olona mety tsy mahay manao raha mahatakatra ny dikan'izany satria nataon'Andriamanitra isaina ny olombelona mahatakatra an'izany. De izay zavatra zay zany de efa mandesiko ny candidat-pifaninana. Ka raha ohatra zay zany zay fahefana zay mampiasa fitaovana ianao, fitaovam-panjakana be dia be ihany koa zao ohatra tonga daholo zany manatrika an'iny fotoana ray lehibe iny, eo ny ministra, eo ny préfet, eo ny milahatra miaraka eo ny candidat. Zany rehetrarehetra zany zany zao de manome tombon-dany ary zay le voararan'ny article 61, 62, 63, 64 le fahefam-panjakana io mihitsy. Ka io no anisan'ny ametrana fitoriana mety tsy ny safidy rery ny manao an'izay fitoriana zay fa amin'ny candidat-tsika zao misy manao an'izay ihany koa. Satria victime tany de ny fangatahana ao anatiny io tsy hoe ny filohan'ny république no sazina fa le candidat. De inona no zavatra takinao anaty fanafoanana ihany koa ny vato azony amin'ireny district reny. Ka raha izay zavatra zay zany zao no mba ataotsika ka tsotsotra, tsy haiko na nisy 3 mahery ny district reny. Raha 3 reny zany raha ohatra zany mba apetraka eo am-pelantanan'ny ACC zany tena mandinika amin'ny kitso-po
Araka ny am'raha lalàna. sy nihitsiny araka ny lalàna raha vakina tsara zany satria io koa zany ny olona zany hafa ve ny famakiny io fa hafa ny famakina azy zay zany no manahirana tsy zay nefa ny asesefa izy fa zay maniry kosa hoe ay amaky izy araky ny tena esprit an'le texte zay de raha zay tokoa zany la ohatra ka ny andrasana zany de ny hoe matoa mametraka fitoriana moa zany ianao mazava be inona no fitoriana atao foany io vokatra io inona ty voka-pifidianana azon'ny candidat Irmara moko zany io azony io satria raha tsy nisy an'iny ange ohatra raha tsy nisy an'izay tosika nataon'ny filohan'ny repoblika zany tsy nahazo an'iny vato iny azo eritreretana zay le esprit an'le lalàna zay ny législateur tam'izay zany ny eritreretana zay zany mahatonga an'ity lalàna ty ohatra zao manavoaka zany zay hoe mba ho tena neutre ny azadinany de zao ny filohan'ny repoblika zany iny filohan'ny vao malagasy say manontolo fa amin'io zany izy lasa misafidy hoe ity ny na fa tsy ry zany le anankiray ty zany ohatrany hoe anaty trano zany ianao de ireo ny zanakao de ity no ilaiko meko mandovana fa tsy ity ohatra zany de manahoana zany le zaza anankiray zanakao anankiray de mitovy am'izay zany zao ny sary tokony ametrahana ny filoham-pirenena samy zanany daholy na ny candidat ny firaisakina na ny Irmara na ny indépendant de maninona zany ny atony mena tombon-dahany hoe ty fidio hoe ty mbaka domena laniny candidat zay zany de ohatrany hoe amin'ny lafiny hoe lasa l'esprit an'le mahafiloham-pirenena zany tsy mipetraka ntsony ao anatin'izay amin'ny maha républicaine zany tsy mipetraka ntsony zay satria tsy ray aman-dreniny vahoaka malagasy ntsony izy fa misafidy misy olona ray tiany kokoa zany de zay zany anisan'ny hoe tsy mahatsara an'le zavatra toe-java misy am'izao fotoana zany farany marana antsika ny fivahiniananao eto marina moa fa teknisianina ihany ianareo mikoveleka fa rarotina ihany ny fisinareo eto ny fanapahan-kevitra politika ho an'ny firaisan-kina foibe zany de hoe mametraka n'lay komity miaro ny safidy mbahoaka izany rehefa anambara teny anivony le hits hotel mbo manambola moa zany de hoe misy tanjona dimy izy io anisan'ny fiarovana ny safidim-bahoaka ny famerenana fanjakana tandalana ny mba hadiova ny fifidianana ho avy eo ny mba hananina antelo-meram-pirenena mendrika sy ny sisa raha izany tranazavatra marobe ny resahanao zany ny ametrahana le KMSB isaky ny district ave zany anisan'ny vahaolana ray ikaroana marina am'izay ady izay ahitanareo ny tsy fanarahan-dalàna misy am'izao fotoana zao mazava misy ange zao faniry ny KMSB zany tsy hoe izay indray aloha hoe nanangana KMSB finy avy any fotony mihitsy araka hoe arovy le safidy ohatra zao miparitaka eran'ny Madagasikara izay zao tsy ny fampiera amin'ny ohatra hoe ny vahoaka tany Ambato Finandrahana zany tonga de fa nijoro izy misy spontanéité zany mijoro fotsiny le olona tsy faly amy zavatra misy tapoka izy de mijoro de ohatra zany lasa phénomène iny phénomène politika mitranga ao anatin'le korotana misy na tonga ny fahitanay na tonga n'ireny mijoro eo anay zany ny anay mantsy ny zavatra idiranay de resaka formel hoe inona ny zavatra ara-dalàna ny fijoron'ny KMSB de mijoro aradrarany fotsiny aloha hoe tsy mety aminay kosa zao hoe menomenona ny ery menomenona ny ery menomenona le izay de hitaraina ijoro zay fa ohatra zany zao ny malaza moa zany zao ohatra ny faratsio hoe raha io kosa satria ny ankilany koa ohatra miteny hoe zay mbola ny HCC ny tena tompon'ny teny fara ahoana moa tsy amailo ny andaniny teo am'izay hoe raha io zany miova de ahoana mijoro zay fa zay tsy anakina zay zany lasa misy fandrangitany eo de lasa mijoro azy le KMSB zay no mahatonga anateny hoe spontané io toriara koa de ohatra misy vondrona candidat vitsivitsy mangataka disqualification candidat firaisan-kina de ohatra zay zany zao iry mangataka ny antony angatahana zany tsy fantatro hoe ahoana fa ny ankilany koa hiarony azy de mifampiaro eo zany de ato zany mitabatana de samy mitady ny mariny ao de ao anatin'izay izy no arbitre ny fanjakana zany no engany ay andamina n'izany rehetrarehetra zany mba ampivoaka ny rariny sy ny hitsiny satria zay no tena zava-dehibe misy zany rariny ara-dalàna zay sy ny hitsiny no ara-dalàna ny rariny zany hoe ny ekeniny rehetrarehetra
zay manko izy natao hoe rariny zany hoe na de tsy ara-dalàna ara fa hoe nanaiky ny olo hoe tena resy zay rangaha tout le monde zany manaiky na hoe zahay tena tsy manaiky an'io fifidianana na de hoe prononcen'ny ACC raha ohatra raha ny olona rehetrarehetra eran'ny Madagasikara zany manao an'izany lasa misy rariny zany le fitakiana io satria efa ny tsasa maniran'ny mponina ny eran'ny Madagasikara ve ohatra mitaky an'izany de lasa misy rariny ho azy zany ilay zavatra takian'ilay vahoaka malagasy ka io zany no hoe ny rariny sinitsiny zany mila miaraka foana fa matetika mahatonga ny korotana eto amintsika de le hitsiny tsy voahaja de mijoro ny rariny zay foana ny zavatra misy Beniara marana antsika azy Andriamatoa Beril mbola ho avy eo ny namana avy any Parafaravola hiresaka ny zava-misy any toerana anasaiko antsika mbola hitoetra tsany atao anatin'ny fandarantsika eny ary raha zay ny zava-misy amin'ny ankapobeny iny ny vonjimaika miandry ny famoaham-bokatra ofisialy avy amin'ny ACC zany liana sy tia fantatra ny mpanaradia ny fandarantsika sy ireo pomba ny firaisankina ihany koa zany amin'ny ankapobeny ny mifaritra samy hafa rehetrarehetra any ny amin'ny mbola ho fijoroana fiarovana ny marina sy ny hitsiny sy ny ara-dalàna ny resahanao teo zany ny teny foy avy aminao zay azo lazaina fa teknisiana eo anivon'ny gouvernance électorale ny firaisankina Andriamatoa Beril. Eny ary ny voalohanteny aloha de makasitraka anareo nandray anay ary nafana nitondra fanazavana tsotsotra makasika ny andraikitra zay niraisinay tao nandritra nyty fifidianana ity raha fitianiko tsotra fotsiny ny gouvernance électorale dia nisy mba apisy professionnalisme na professionnalisation amatianina kokoa ny fikarakarana zany fifidianana zany indrindrandrindra fa ny fanomezana toana ho an'ireo candidat mba aprindra tsy borika hivoaka ny lalàna ny candidat zay zany no tena zava-dehibe ny akoatran'izay de engany mba maniry zay ary mirary satria ny zavatra tsy nahafapo tamin'ny vokatra vonjimaika ny voaka teo dia misy fitoriana sy fitarainana rehefa eny amin'ny ACC engany mba hopitsian'Andriamanitra ny ACC mba hita tokoa ny mahitsy hokapaina ary ny rariny sy ny hitsiny ao anatin'ny zany fitarainana rehetrarehetra zay napetraky ny candidat tsirairay avy zany tsy voatery ny firaisankina ihany faraky ny teo zao de ny akilany koa zany ny rimara koa nanao de ny indépendant hafa koa manao de enganeka ahitany tena marina tokoa ary mifanaraka amin'ny lalàna ny fanapahan-kevitra zay raisin'ny ACC. Makasitraka an'Andriamatoa Razafindraniony Beril tsika vahiny teto amin'ny fandarana de omentsika lalana izy amonjy ny asa mandrarany zany de afaka mandeha tokoa satria fantatra ihany fa mbola maromaro zay adidy aman'andraikitra raisin'ny mpikafika anivon'ny gouvernance électorale izay io mantsika handray ny avy any Parafaravola fa mba ahafahantsika mandray namana avy any Parafaravola dia ho raisitsika ao anatin'ny fanomanana izy dia ity hira fanentanana zay ataony mpihira mivondrona ity zany ao anatin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka na ny KMSB indray zany no arositsika tsy ataontsika lava satria raha io hira io dia any amin'ny 3 minitra latsaka ny hoany fa ataontsika ao anatina segondra vitsivitsy maromaro de isotrankely aloha zany ny vahintsika omentsika lalana dia hiditretrankeo ny vahiny vaovao avy any Parafaravola isika any Parafaravola zany any inona moa zany nde teneniko hoe ary Nororo any Didy ny any amina commune maro samy hafa any de atsoky zany mba hiaino hanongilatsofina ny fandarantsika satria de hanazava ny zava-misy avy any amintsika any tanàna any zany ny gonana loatra zany tonton Raex rehefa avy eo no avy eo fa hanao fanomanana kely fotsiny zay mirahalahy zany de hiditra eo tonton Raex ndao ary aloha ty raha fanentanana ity no alefatsika de miverina amintsika indray ny tenako fa ny Razafy Manantany rehefa avy eo.
fitahorana basy miboaka na ino raha mandalo atsika tsy mitsoaka se tsy mahay sobiky mahay fatambary rano sy vary tsy mifanary iarisika ny lasabato sy mamadika tatoato mila mirahinatsika mianakavy daolobe lelana vehivavy komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka ry kandida ny rotsaka hofidina miantso atsika rehetra andao irahina ry vahoaka andriamanjaka tompo-pahefana andao hiaraka amerina ny madagasikara ho tany tandalana tomponandraikitra tsy vidina handaotsika irahihina tsisy matahotra tsy mitsoka hiarony safidy mbahoaka komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka nitodika manokana tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC ny filoha Mary Karavalomanana zavatra roa ny fitakiana amin'ity androm-panjakana ity dia ny fampitahana ny firaketana antsoratra sy ny fijerena manokana ny fampitahana na ny pli anireo beletana ampiasaina nandritra ny androm-pifidianana iny rahantsika nalala tsara ny zavatra niseho tany amin'ny seni androany fa dia namaky andreo le anaran'ireo kandida izay nahazo ny sambato zay samy manana ny azy moa izy ireo tamin'ireo district rehetra manerana Madagasikara tonga teny izay satria ny lahy zay fandray anjara amin'ny zotra-pifidianana ary ho fanajana ihany koa ny fanasana izay nataon'ny seni amafitsinay fa betsaka ny osika sy alabato natao tamin'ny fifidianana lasa teo iny samy nilaza sy nanamarina zany avokoa na ny kandida rehetra sy ny firasakina sy ny fiarahamonim-pirenena zay nanara-masiny fifidianana toy ny safidy raha ny vaovao azo sy ny pirofo eto am-pelatanana dia ity ny fifidianana nahitana alabato sy osika sy fandikan-dalàna be indrindra nandrindra zay enimpolo taona lasa zay nanaraka ny voalazany lalàna rehetra nefa izay mba hanajana sy amizana asiny ny fifidianana sy ny fanajana ny demokrasia nangataka ny fampitana ny PV sy nametrahana fitoriana teny amin'ny seni izahay ary nametraka fitoriana maro ihany koa miaraka amin'ireo pirofo eny amin'ny HCC zay navitanay omaly betsaka ireo osika zay tokony mbola amarinina amin'ny alalan'ny fampitana ny PV kanefa dia tapitra ny seni ny fikirakirana ny voka-pifidianana noho izany araka ny voalazany lalàna amin'ny feny fifidianana dia miantso ny HCC izahay mba anaika ny anaovana ny fampitana ny PV eny amin'ny HCC mba isiny mangarahara tanteraka napiasa mihitsy izy ireo olom-panjakana zay tokony tsy anao fampelezan-kevitra na ampiasa ny fahefana mihitsy chef district ohatra mpampianatra ohatra na ohatra koa ny mpiasan'ny maramila reo force reo satria betsaka reo toerana zay tena nahitana zany fa tiako marina aloha tsy fanaovana n'ilay confrontation fotsiny anye le fampitana ny tena PV ny PV eny amin'ny seniny tena izy fa misy koa le fanaraha-maso sy ny fijerevana reo le pli zay tonga satria misy an'ireo toerana sasany efa miboraka daholo ny anatin'ilay le document rehetra ao anatin'ny valopy tao ny tena nahitana azy zavatra nitranga zany tany Majangady dia tany Amparafaravola mangataka izay ny amerenana amin'ireny toerana zay tena hita reny fa tena tsy saza ary tsy mendrika ny mpifidy amin'ny toerana betsaka ireo osika zay tokony mbola amarinina any amin'ny alalan'ny fampitahana ny PV sy mifijerevana le pli fa efa tapitra moa zany ny fotoana nikirakirana azy teny amin'ny seni noho izany araka ny voalazany lalàna amin'ny feny fifidianana dia miantso ny HCC indray ary izahay zao
mba hanaika ny anaovana fampitana ny PV sy ireo pli eny amin'ny ACC mba isiny mangarahara tanteraka amin'ity fividianana ity. Mbola metraka fitoriana ihany koa izay eny amin'ny fitsarana misahana ny adeloko izay anatsazina izay rehetra nandika lalàna mba hoanatra amin'ny manaraka satria de tena hita misy profo zao le olona nandika lalàna na namebaiko ampanao zavatra tsy mifanaraka ny lalàna. Zava-doza ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika satria lasa mahazatra ny zareo izy hoe tsisy bety de zareo mihevitra ny tenany sy mitabataba eraka ny tanety hoe anay zao ny CENI, anay zao ny ACC. Mbola ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana misahana ny adeloko koa izahay anasazina ireo izay rehetra nandika ny lalàna mba hoanatra ho an'ny hafa amin'ny fividianana manaraka. Ambaranay fa tsy ny kandida avy any firaisan-kina mihitsy na avy an'ny mpanohatra no hanana fahefana sy fahafahana hanao osoka sy alabato satria zao ny antony. Tsy izahay no nanendry ireo membre bureau de vote, tsy manana fahefam-panjakana izahay ka tsy ho afaka mihitsy ny ampiasa ireo fitaovam-panjakana sy anery ny mpiasa-panjakana hanao fampielezan-kevitra. Tsy izahay no nanendry ireo izay kirakira ny voka-pividianana eny amin'ny SRMV. Ny akamaroan'ny délégué-nay aza tsy navela hiditra tao amin'ny bureau de vote ary nisy mihitsy aza ireo izay nisamborona mbola mpikadrana amin'izao fotoana zao. Ny fananganana komity miaro ny safidim-bahoaka de tsy fanakorontanana velively na fanankoana-panjakana fa fiarovana ny marina sy ny tany-tany-dalàna. Satria nisy de nisy tokoa olona izay niantso amin'ny telefônina, niantso ahy izy, niantso amin'ny président Rivo izy, niantso any président Paraina izy, nilaza hoe avy aty amin'ny Monaty de milaza aminareo zay fa aloha mba hivoaka ny valim-pividianana fanapahan-kevitry ny ACC, zay nareo vao manonga panjakana. Zay ka nieritreritra nanonga panjakana, inona ny fanjakana mongana eo? Loza. Ty teny aminareo zany izahay fireo tompon'andraikitra tamin'ny alabato sy osoka tamin'ny fividianana iny no tena nampiororo sy tena mpanakorotana ny firenena fa tsy avy aty amin'ny mpanora velively mikasika ny voka-pividianana ambarany CENI teo de tsy mbola manan-kambara mihitsy zay aloha hatramin'izao satria mbola hivory zay rehefa avy eo de fanakalo hevitra amin'ireo candidat rehetra ireo ary miantso ny ACC izahay mba hitsara ao anatin'ny fahamarinana sy ny ara-dalàna ary tsy iaino afa-tsy mifeo amin'ny fieritreretana izy ireo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra satria zava-dehibe loatra ny andraikitra sy ny fanapahan-kevitra zay raisina izy ireo. De manantena isika malagasy, manantena ny voaka mpifidy rehetra fa miandry an'izany ampitoniana ary de mbola mamerina indray aho ho an'ny firenena nanaovantsika an'izany, ho an'ny voaka malagasy rehetra, ho an'ny tombontsoan'ny firenena samy ty Andriamanitra. Ya, rehefa avy nanao fandaminana kely moa zany tsika zany de nandefa ny ira fanetana ny KMSB na komity miaro ny safidim-bahoaka de nandefa ny kabary izay nataony filohan'ny mpiara-mitantana ny volona politika firaisan-kina Andriamatoa Marc Ravalomanana iny de miverina ray atao anatin'ny fandarantsika zay ny tenako hoe asaiko ianao mba tsy hisaraka aminay atao anatin'ny fandarantsika. Efa etako aketo Andriamatoa eny tonton Raex amin'ny fahafantarantsika azy fa ny anarana lavalava mpivahiny izy matetika tamin'ny fandarantsika miara-manonja. Zao moa zany tsika arovako ny safidiko indray ny fandarantsika zany de avy any am-parafaravola izy no tonga eto amin'ny fandarantsika eto iresadresaka ny zava-misy amin'ny ankapobeny tany amin'izany distrika zay nandrotsahan'ny firaisan-kina kandida izany ary nanohanany tonton Raex ihany koa ny kandida ny firaisan-kina. De miarabanao tonton Raex. Dia faly miarahaba faniry Razafy-Manantany, faly miarahaba ny vahoaka malagasy manerana ny nosy, indrindrindrindra isika vahoaka ao anatin'ny distrika Farafaravola. Dia mbola faly koa miarahaba ny teknisianina maro samihafa izay mandrindra sy mikirakira amin'ny lafiny teknika amitana sy anaovana izao fandarantsika amin'ny rahalahy zao. Ny volonté-ny zany be faniry Razafy-Manantany vetivety kely fotsiny
anao fandaminana kely fotsiny tsika satria de zay mahazo toromarika zany tsika fa mbola tsy mandeha ny micro ny tonton Raexa de lasa tsy eny tsara ny feo. Raha mahazo fanamariantsika de alefatsika ary tonton Raexa zay vao tena mandeha fa teo tsy nandeha zafady aminao. Voalohany teny dia faly miarahaba ny Zandribe Fanira Zafimanantany, miarahaba koa ny mpandrindra mikirakira ny mpanao gazety amin'ny lafiny teknika maro samihafa mampita ny sary sy ny feo manerana an'izao tontolo zao. Fa no manarak'izay dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra zay mandaraka an'izao fandarana manokana zao, atao anivo ny fandaharana arovako ny safidiko. Ary tsindriko manokana eto ny vahoaka ao anatin'ny distrikta Mafarafaravola izay mivondrona ao anatin'ny commune 220 sy ny Fokotany 720 Amparafaravola. Fa ro manarak'izay dia miaraba manokana ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny mpiandraikitra sy ny staff mivovona amin'ny firaisan-kina manokana ao anatin'ny commune 220 sy ny Fokotany 720 manerana ny distrikta Amparafaravola. Ary eto dia mitondra ny teny fampiononana satria dia nisy ny sofiera ny vovonan'ny firaisan-kina zany lasa nodimandry Zandribe Fanira zay nalevina omaly, ka eto dia mitondra ny teny fampiononana sy fampaherezana ny fianakaviana manontolo ao Andromba sy ny manerana ny Lakaloatra, fa dia lajanahary moa zay ny fitonan'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompony aina fa tsika zanak'olombelona natao alatraka dia mitondra zay teny fampaherezana sy fampiononana ny fianakaviana sy ny namana manontolo ny vovona amin'ny firaisan-kina atao anatin'ny distrikta Amparafaravola. Mino fa mety nanaraka ny fanazava-kevitra natao n'Andriamatoa Zafindranio Berila teo ianao tonton Raexa mikasika an'ireo endrika tsy fanarahan-dalàna sy ireo fosoka ara-pifidianana tamin'ny fifidianana teo. Liana koa anefa ny vahoaka amin'ny ankapobeny tia hafantatra ny zava-misy dia ataoko mihitsy hoe za zany tsy resaka tsony tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra fa ny tamin'ny andro ny fifidianana sy ny fomba ny kirakirana n'ilay voka-pifidianana zany any amin'izay mety ho voarainareo zay taty amin'ny quartier général ny firaisan-kina tany Amparafaravola. Inona ny endrika tsy fanarahan-dalàna na heverina za fa madihana ny voka-pifidianana na mety izay fantatrareo fa tsy ara-dalàna ny antra taminareo amin'ny firaisan-kina tany Amparafaravola tonton Raexa? Ny zavatra misy tao anatin'ny distrikta Amparafaravola Zandribe Fanira Zafimanantany dia mbola vao tsy nanomboka akory ny fampelezan-kevitra fa mbola misy le antsoina hoe pré-campagne. Zany hoe ny marimarina kokoa de misy le tirage au sort, le filaharana avy eo amin'ny SRMV le atao ny CENI dia vao vita iny androny iny de fa mandeha fampelezan-kevitra maro samihafa. Zay zany de fa nisany tsy fanaran-dalàna nataon'ireo candidat sasany tao anatin'ny distrikta Amparafaravola. Efatra moa ny mpifaninana tao, laharana voalohany, ny faharoa, ny fahatelo ary ny vovona amin'ny firaisan-kina zany dia mitondra ny laharana fahaefatra. Zay zany raha hoe mbola tsy manomboka akory ny matsa de fa misy ny fandikan-dalàna. Manarak'izay Zandribe Fanira de tao anatin'ny fampelezan-kevitra maro samihafa moa dia tsy tahisaina intsony angamba tsy na ho ariva eto ary ny andro tsy de izay loatra ny ifampiresantsika amin'ny rahalahy eto fa ny azo antoka fantapoko fantam-pirenena dia tsy tambo isaina ny tsy fanarahan-dalàna zay nataon'ireo candidat maro samihafa tao anatin'ny distrikta Amparafaravola. Mahakasika ny vovonan'ny firaisan-kina manokana dia victime tamin'ny fifidianana teo tamin'ny 7 Mai 2024 teo satria maro ny osoka tao amin'ny bureau de vote maro samihafa. Ary eto Zandribe Fanira Zafimanantany tsy ny vovonan'ny firaisan-kina na ny staff ny ao anatin'ny vovonan'ny firaisan-kina no nahatsikaritra an'ilay tsy fanarahan-dalàna fa ry zareo tao anatin'ny SRMV mihitsy no nahita ary nampandria hoe manahoana fa misy an'izao zavatra tsy manara-dalàna zany ato ary pirofo tonga amin'ny tenda Zandribe Fanira de misy fanamariana manokana zay nataony membre ao amin'ny SRMV distrikta Amparafaravola ary nampiarahana zany ny kopian'izany miakatra taty amin'ny CENI fa kosa ny formation azontsika ao anatin'ny vovonana firaisan-kina sy ny fampianarana sy ny toromarika maro samihafa zay namendreo lehibe reo de hoe ny vovonan'ny firaisan-kina ny candidat ny vovonan'ny firaisan-kina dia manara-dalàna
ary tandalana satria zay no ezahantsika ary ampitaintsika nireo namana maro samihafa kanefa dia victime am'izay resaka misy ny rature misy ny pli efa misokatra ary misy ny kosokosoka maro samihafa tsy tontoraexa no mamorona fa araky ny taratasy fanamarinana zay nataony eo anivon'ny CRMV zay niakatra taty amin'ny foibe moa zany ka dia zasala am'izay zany no taratra sy ny zavatra nisy marina ao amin'ny resaka tsy fanaran-dalàna sy ny alabato maro samihafa tao anatin'ny district na Baravaravato. Mety tea fantatra zao ny vahoakana Baravaravola ny mpiainantsika raha Madagasikara koa zany inona moa zany azo atao zany mba sombitsombiny kely amin'ny zavatra mety hoe tsy nahafapo ny firaisan-kina atao amin'ny district na Baravaravola. Be dia be ny zavatra tsy nahafapo satria raha tsy laza fotsiny zany RN3 zany no mampifandray nireo commune zay ao anatin'ny axe satria ny commune enclavé moa zany dia misy ny commune Bedidy, misy ny commune Ranomainty ary misy ireo fokontany ambanivohitra zay zanaky ny commune Beanana sy zanaky ny commune Ambovory. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany zany be faniry dia tsy tratra ao anatin'ny 420 ola 420 ora ny fahatongavan'ny PV na ny procès verbal avy any amin'ny fokontany reo fa misy ndray andro maninjitra, ndroa andro ary 3 andro ary vao mety tonga. Zavatra misy anefa dia efa misy ndray zany reny procès verbal avy any amin'ny périphérie reny lasa tonga mialoha noho le eto akaiky ny chef-lieu de district. Zay zany dia efa isan'ny sahaty hoe fa maninona ny amin'ny fokontany zay akaiky ny faritra district no lasa farany ary rehefa tonga farany dia efa tsy normal ny vavana pli na varoka ny ao anatiny efa fa misy zavatra be dia be miova ary ny profo anala baraka zay ny atao hoe profo mitonga amin'ny tenda dia voatsingina ny ery amin'ny chiffre fa ny ato amin'ny lettre ato ambany tsy voaova. Zany rehetrarehetra zany dia resaka fangarahana tsy fahatombanana resaka fangaralam-bato amin'ny fomba vaovao zay niresahan'ny zokobe Beril teo dia sahala n'ilay hoe zavatra mahazo ny district na Baravaravola mihitsy zany noho ny visa Sain sy ny tany Sain teo zany be faniry fa kosa manoloana n'iny proclamation provisoire izay nataon'ny CENI tany alarobia moaly iny dia betsaka ihany isika vahoaka ao tanatin'ny district na Baravaravola misy ny manome toromarika misy ny manome zavatra hitanareo maro samihafa fampanetretena no irasan'ny tontora exa eto hoe aoka re sika vahoaka atao anatin'ny district na Baravaravola tsika efa nampofanina sy fanampianarina amin'ny maharesaka hoe tandalàna sy manara-dalàna zay ka iny zany nataontsika hoe vokatra vonjomaika zay navoaka ny CENI fa kosa nomeny lalàna fahefana feno ny eo amin'ny ACC ny haute cour constitutionnelle zay manapaka farany hoe tia no voka-pifidianana farany satria raha araky ilay fitanisanan'ny teknisiana sy ireo manam-pahaizanareo dia hita fa ilay procès verbal zay miainga avy any amin'ny CRMV ino no ahafahan'ny ato amin'ny ACC nijery hoe reto marina ny tena voka-pifidianana marina fa kosa ohatrany hoe symbole fotsiny angamba zany no fisian'ilay CENI zay nanao an'ilay proclamation provisoire moaly iny ka tsara mba ho fantatritsika vahoaka manerana ny nosy indrindrandrindra fa sika vahoaka atao anatin'ny district na Baravaravola 720 fokotany 220 commune ka aoka re mba hiandry ampitoniana sy ampilaminana kanefa tsy mahasakana ny zay zavatra mety ho isy fa eto moa zany sika zany be faniry dia efa manangana sahady ary araky ny tatitra azo dia efa mijoro efa misy mpitarika sahady ny komity miaro ny safidim-bahoaka ao anatin'ny district na Baravaravola izay ivondrona ny commune 220 sy ny 720 fokotany. Na izany naty zany azo antoka fa nametraka fitoriana eny anivon'ny ACC ny firaisan-kina Baravaravola manoloana izany rehetrarehetra manoloana n'izany rehetrarehetra zany moa dia manana ny tompon'andraikitra sy ny teknisianina aty amin'ny vovonana ny vovonan'ny firaisan-kina ary efa fantatra zareo ny zavatra mety no atao
tsy ny tsy mety ho atao fa kosa ny staff sy ny kandida ny vovonan'ny firaisan-kina de efa nametraka manontolo satria zay hoe manana ray aman-dreny ny vovonan'ny firaisan-kina de napetraka amin'ny ray aman-dreny sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra maro samy hafa izany rehetrarehetra zany. Mety manitikity amin'ny maro ty tonton Raeksa fa apetraka io any ty fanontaniany ty izy moa tsy nahita fa enjana de enjana ny fampelezan-kevitra zay nataon'ny firaisan-kina tao Parafaravola ary rakotra vahoaka hatrany fa mahavarina sy nahagaga maro zany zay trangan-javatra niseho zay mahatonga an'ireo vahoaka zany am'izao fotoana zao zay tena tsy mandry alina mihitsy ny amin'ny hoe fa ahoana ohatrany tsy milamina zany raharaha izany fa tena misy ahahana trangan-javatra am'izay fanodikodonam-bato samy hafa izany ny amin'ny akapobeany ve fahitanao anazy tena lay zava-misy eran'ny Madagasikara mihitsy ny hoe efa coordonné organisé ve le endrika fangalaram-bato ho an'ireo mety hoe matahotra an'le tena fitsaram-bahoaka ara-dalàna. Ya mitombona sy mipetraka tsara zay remarque hitanao zay zany be faniry satria raha ohatra tao anatin'ny fampelezan-kevitra fotsiny dia nanana tombony ihany zay tao anatin'ny district-na Paravaravola satria ny tongavan'ireo ray aman-dreny zay mpitarika ny vovonan'ny firaisan-kina dimy rahalahy tena tonga tany mihitsy fa ny zavatra misy anie zany be faniry de tam'izany fahatongavan'ireo filoha mpitarika ireo zany de hitanao mihitsy lay vahoaka satria fampelezan-kevitra ny atao de avelo-panantenana ary tena velona mihitsy le hoe manantena zavatra ngeza be amin'ilay fifidianana sy ao aorianan'ilay fifidianana solombavambahoaka. Zavatra misy anefa dia averiko indray mandeha ilay resako tamin'ny voalohany teo hoe efatra ny kandida zany be faniry fa le hoe efatra ny kandida ny vovonan'ny firaisan-kina no tena ofisialy eo amin'ny manohatra ny zao fanjakana zay tsy de metimety loatra zao fa misy le fomba fiteny ny ambony koty-zafy any leksis ka manoloana an'izay hoe koty-zafy any leksis zany dia mitovy tsy misy valaka amin'ireny distrika maro samihafa ireny ny filalaovana tao anatin'ny fampelezan-kevitra sy ny raha matahora ary ny zavatra tena nampalahelo mba tsy ilazaiko eto moa le commune sy lay fokotany misy azy maromaro le izy tsy ho lazaiko eto fa ny zavatra misy tao Parafaravola tao anatin'ny district ane zany be faniry misy directeur des écoles na chef zap mpampianatra mandeha mitety tokantrano mitady kandida na olona mitady délégué na kandida nireo mpifaninanareo za moa tsy afaka hiteny le anarana eto fa manana profo an'izany zay na azo sary an'izany zay tsy mety zany mety tompona ndraiky mpanjakana directeur des écoles chef zap mandeha mitety varavarana mitety varavarana mitady délégué na kandida ary raha tsy mety anao le mpampianatra zay tendrena de fandrahonana ny affectation na mety misy zavatra mihitsy ny azo ny tena sy ny fianakaviana kilala ohatran'izany no ny ainanay tao anatin'ny district-na Paravaravola zany be faniry io moa zany ny résultat no manamarina an'izany kanefa tsy namenatra ny kandida laharana fa efatra vovonan'ny firaisan-kina fa nohon'ilay fisiny zay anomalie na fraude na karazana fanampiana ny isam-bato maro samihafa zay no natonga n'ilay elanelana nisy tao anatin'ny district Paravaravola fa kosa mamerina eto hoe araka ny tenin'ny Zoko Beberila teo mbola misy ny androm-panjakana sy ny fitotram-panjakana izay tena matapa-kevitra zay eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana mafantatra ny tsiparifary sy ny tena vary fa de mino sy manantena izahay ary manana an'ireo ray aman-dreny lehibe ireo fa ho andeha amin'ny tokony ho izy ary andeha amin'ny marina satria fisaka ny marina fa kosa manoloana ny profo sy karazana témoin maro samihafa teo am-pialantanana sy natolotra n'le tompona andraikitra zany be faniry mino sy manantena fa anaraka ny rindran'izay tompona andraikitra manoloana an'izany rindran'izay. Ny fokotany sy ny birao mpifidianana rehetra ve zany amin'ny akabeany nanana ny firaisan-kina Parafaravola PV avokoa?
8,20 ny fokotany manerana ny district Amparafaravola. Fa ny bureau de vote misy fokotany anankiray manana bureau de vote roa. Zany hoe manodidididina eo amin'ny 730 ananana taratasy dika mitovy sosona zay mitovy ny tompon'andraikitra atao amin'ny bureau de vote ny an'ny délégué de vote, ary efa eo ampelatana ny vovonana firaisakina zay solitena zany rehetrarehetra zany zany be fanira zao manatany. Ya, mazava tsara zany zay fa de miandry ny fitoriana ny vokadrany rehetrarehetra zany. Ny filoha Marc Ravalomanina moa zany teo tonton Raeksa, ianao anisany nanatrika niny fiaonana teny Faravohatra iny ihany koa, de nametraka tao anatin'ny kabary mitodika tany amin'ny ACC mba hanao fampitahana an'ireo procès verbaux zany zay eny ampelatana ny candidat sy voarahin'izy ireo zany. Zany tokoa no azo lazaina hoe mba hikarohana ny marina zany, nambarany Zoky Beberila teo ny amin'ny niveau rehetra tokoa dia tokony hisy izay fampitana zany raha misy ny tsy fahafahapo na misy ny aya maro samihafa izany. Antony nahatonga nanontany teo zany manana an'izay PV ara-dalàna zay ve de manana moa zany firaisakina Amparafaravola. Ya, efa nanatsidika ihany ianao ho an'ny vahoakana Amparafaravola zany mba hiandry am-pitoniana na izany na zany aza de manaraka mivatana amintsika satria raha ny fantatro zara eto Antananarivo mahazo telefona sy someso avy any Amparafaravola de nanahoana ny anay maika fa ianao tonton Raeksa ary iaina DG-mista Andriamatoa Rabekijana, mino fa tena tototry ny appel sy ny SMS ny vahoaka ny Amparafany amin'ny commune maromaro de hitodika amin'ireo ianao Raeksa zany hitondra an'izay hoe fanio-kevitra zay tsara ihany hampitaina ny vahoaka ny Amparafaravola zany eo ampiandrasana ny vahoaka-pifidianana ofisialy. Ya, eto dia mitodika amintsika vahoaka tsy ankanavaka ao anatin'ny district Amparafaravola ivondrona ny commune Rombropolo. Manoloana ny fivoam-bokatra vonjimaika izay nataon'ny Foibeny sy ny tao Alarobia omaly iny, de arivan'iny ihany moa zany dia betsaka isika tao Amparafaravola tao amin'ny vahoaka ny Amparafaravola no tonga afatra sy milaza ny zavatra misy any an-toerana, fa ny afatra avy aty aminay avy aty amin'ny solitenan'ny vovonana firaisakina dia isika dia efa nampianarina an'izay ary tsika dia tandalana ary manara-dalàna, ary ny zavatra natao hatramin'izay ka mandraky tiany Androany sy ny nampitaina tamin'ilay tompon'andraikitra maro samihafa dia sanatriany vavaladiny lela tsy hoe amorona akory fa ny taratasy ny soratra no mitoetra fa ny vava manidina ozy izy le fomba fiteny, ka arakaraky ny zavatra nisy ny ainga avy tany amin'ny SRMG tany anatin'ny district Amparafaravola ihany no angatana fanitsiana aty amin'ny haute cour constitutionnelle, zany hoe misy kajy tsy mirindra zany ao anatin'izay procès verbal zay. Ka eto zany dia miteny amintsika vahoaka ny Amparafaravola fa mbola hisy zany izay fivoana resultat afaka 10 na 10 andro eo zay avoakan'ny ACC, zay zany ny tena resultat officiel tsy azo ivalozana araky ny lalàna zay nomenan'ny ACC eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka dia eto zany miteny amintsika vahoaka ny Amparafaravola hoe lamina isika atsangano ny KMSP manerana ny commune Rombropolo, ny tatitra azy moa zany de efa voatsangana zay fa mila komity maromaro isaka ny commune zany manantanteraka ny zavatra zay. Faharoa manarak'izay dia misaotra sahady antsika vahoaka na ny fidy na ny tsy mifidy ny vovonana firaisakina satria ny fifidianana any tsy ho tindray mandeha ty ihany, ary io misy le fomba fiteny hoe ny reso tsy akoraina, ny mandresy tsy obiny fa samysika mianakavy ihany io, ka ampany antretena sy ampitoniana tanteraka no ilazako amintsika vahoaka ny Amparafaravola miandry ny rariny isika mianakavy fa ny vokatra izay avoaka ny ACC haute cour constitutionnelle ihany no vokatra farany ny ahafahantsika anana an'izay solombavam-bahoaka roa ivoaka avy eo anatin'ny district ny Amparafaravola. Eny ary de makasitraka ny tonton Raeksa atsika ny vahiny teto amin'ny fandarana de misy matoky isika zany fa de hivoaka ny marina
amin'itony raharaha itony ary hitsara anatin'ny fahamarinana ny androm-panjakana izay natokana ho an'izany ary afaka hikirakira an'ireo antonta-taratasy izay niainga avy fotony satria hoy ianao hoe ny tompona andraikitry ny fidianana any fotony ny SRM ve mihitsy nahita an'izay zavatra tsy ara-dalana izay dia veritsika zany fa dia ho voarakitra tsara izany ary ho ampiasaina amin'ny fotoana rehetra zany fa dia ny firariana dia ny ahitana hatrany amin'izay hoe famarinana ny vokatra izay hivoaka izay ao anatin'izay hoe ara-dalàna izay. Zay ary ny amin'iny fa dia isaorantsika tonton Raiksa. Ny omaly moa zany dia famoahana ny vokatra vonjimaika na izany na izany misy statistika kely ihany izay nanitikitika antsika dia hoentintsika ato anatin'ny fandaharantsika zany. Iny moa zany le statistika totanisa izay navoaka ny teo anivony sy ny FIB dia hita izy ho vakitsika fampitahana fifidianana solombavam-bahoaka zany eo amin'le taux de participation na taham-pandraisana anjara izay tamin'ny 8.4 sy 4.4 sy 4 manina 8.4 sy 7.4 fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ary 4.4 sy 4 dia ity fifidianana solombavam-bahoaka ny tanterahana tamin'ny fa 9 ny volana May ity zany. Ny taham-pandraisana anjara dia 3.7 faingo aotra 800 zany 43,08% zany ho an'ny tamin'ny 2019. Ny 2024 tamin'ity zany dia 7.7 faingo aotra 300 48,03% zany zay zany ny taux de participation. Nisy fiakarany zany raha ny fanazava-kevitra ilay taux de participation zany tamin'ity 2024 ity. Dia raha jerevantsika le izy taizany ambony indrindra dia taizany ambany indrindra tamin'ity 4.4 sy 4 ity dia ambovombe androy zany no taham-pandraisana anjara ambony be indrindra satria 7.20 faingo oatra 500. Efa ny vahiny teto amintsika teto sy tany tsy lasiko sy tany Razafisoa zany tantara ny zava-misy tany ambovombe androy io ary voateo mihitsy ny voateo tao anatin'ny fandaharantsika Andriamatoa Beril izay anatin'ny gouvernance électorale na gouvelekin'ny firaisan-kina zany hoe ny teknisianina ara-pifidianana ny firaisan-kina no ny teniny amin'ny hoe mampiaya izany taham-pandraisana anjara ambony be izany 7.20 isan-jato tany ambovombe androy. Ny ambany indrindra dia ny tany Mahajanga 4.20 faingo 7 isan-jato na 24,92%. Zay nge tiantsika tenena ny amin'ny hoe andrenivohitra indray no ambany dia ambany fa any ambany volo izay ny accès rehetrarehetra amina communication sy ny resaka internet sy ny resaka déplacement izay sarotra dia sarotra zao enclavé zany dia ambony be ny taux de participation mampametra-panontaniana zany. Tamin'ny 2019 tany Belohandroy zany any Androy ihany foana zany le trangan-javatra no miseho dia 4.20 faingo oatra 200 zany ny taham-pandraisana anjara ambony be indrindra zany tamin'ny 7.20 sy 4 mbola fifidianana solombavam-bahoaka ihany io fa tany Belohandroy zany. Dia ny teto Antananarivo faefatra no ambany indrindra 8.10 faingo 2.70 isan-jato na 18,42% zany. Raha toka 3.7 isan-jato zany ny taham-pandraisana anjara en moyenne zany en général moa zany nanerina Madagasikara 2019 48,03% indray izy 2024 dia niakatra be lay flèche zany le taux de participation ny antony zany tafiakatra tany amin'ny 89% na 7.20 isan-jato zany tany ambovombe androy. Rehefa nanaraka hoy ny famoaham-bokatra omaly dia ny zavatra voatsikaritra koa dia saikisaiky tany amin'ny faritra tsy mitany zany no ambony be le taux de participation any amin'le saro-dalana, any amin'le tena sarotra ny communication, any amin'le sarotra le fifandraisana amin'ny alalan'ny internet sy ny réseau sy ny connexion maro samihafa no ahitana an'izay trangan-javatra zay dia mametra-panontaniana amin'ny andriny maro be. Ny distrika indray manana tah mihoatra ny 50% zany hoe ny distrika zany plus de 50% zany ny taux de participation dia 3.50 amin'ny distrika 20% zany 53 sur 120 districts zany no mihoatra ny 50% ny taux de participation ary ny distrika manana tah latsaky ny 50% zany moins de 50% ny taux de participation dia distrika 7.20 teo eo zany 67 sur 120 districts zany no nahitana ny hoe ambany ny 50% ny taux de participation. Dia raha mijery zany ambony ny 50% 53 districts sur 120 zany
district ny taux de ny mihoatra ny 500 ny taux de participation zany de tsara ihany mba hojerentsika ihany mbola ikarokaroka moa zany aiza daholo reo district zay mihoatra ny 50% ireo ny taux de participation ary avy amin'ny vondrona iza no lany am'ireo district 3 amby 20 reo ilaina daholo zany rehefa manao ny resaka évaluation na fanombanana ny resaka antotanisa tahaka izao isika iny aloha zany nampiasaitsika iny zay fampitahana ny antotanisa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka 2024 sy 420 sy 20 zay ilaitsika daholo zany rehefa te hikaroka marina tsika ary everiko fa misika ihany koa dia mananjo afantatra izany ny amin'ny fanahoana loatra re fa de inona loatra re no nampiakatra ambony be mihitsiny 720 ny tapandraisana anjara any amina faritra saridalana sy izay tena iverina fa manahirana ny fifandraisana de ny fanadiadina moa zany ho an'ny firaisankina dia nanao izany fa everitsika ihany koa tokony hanokafana fanadiadina na ho an'ny senior zany fa everitsika ihany koa an'ireo endrim-pitoriana maro samihafa dia afaka mandray izany ihany koa ngambany ny eo anivo ny ACC zany mba hikaroan'izy ireo ny marina am'tony raharaha itony. Ya zay ara ny fandarantsika indray tamin'ity androany ity fa de akasitrahako ianao zay nanaraka ny fandarantsika mivantana izany hitantsika eo indray ny endriky ny fandarana rapitso iza siza indray niaraka amintsika eo rapitso de ahoana sy ahoana indray ny fahafahana mizara an'ireo vaovao maro samihafa fa ny amin'ny androany aloha zany dia goavana be na ahafahantsika nandray ny solotena ny technicien eo anivon'ny firaisankina zany ao anatin'ilay hoe gouvernance électorale na govelec na ahafahan'izy ireo zany ny tantara ary namoaka tamintsika reo endriky ny lalàna ny tsy fanarahan-dalàna ny osoka raha-pifidianana reo recours na hoe reo lalan-jotra tokony arahana raha misy tsy fahafapo amin'ny fifidianana de niakatra teto ny technicien Andriamatoa Beril no tonga teto amintsika teto zany zay administrateur civil ahafahany mitanisa zany sy mitandrara an'izay zavatra tsara ho fantatsika rehetra zany ilaina avokoa zany rehetrarehetra zany satria rehefa atao hoe fifidianana ho iaho dia processus zotra io dia misy zavatra maro be zany bataina raisiny dinihana jerena ary tsy maintsy ho apetraka ao anatiny tena hoe tena fanaraha-maso akaiky mihitsy am'ireo fanapahan-kevitra sy ireo fandrindrana zany asa rehetrarehetra zany vao tena ho tonga tanteraka mihitsy le hoe fifidianana ho ekeny rehetra zany zay zany tamin'ity androany ity fa marana anazy moa zany andefa nylahira fanentanana KMSP na komity miarony safidy-bahoaka isika de akasitrahako ny namana teknisianina rehetra atao ambadika atao tarehy Fahalamanarivo ny fandrindrana akapobeany amin'ny ekipa teknika ny mpanao gazety ny mpandrakitra ny sary sy ny feo ary ny fandaminana ny fandarantsika ny tarehan'ny tale ary nataondre mialosoa de ny any amin'ny radio Maday ihany koa tsy adonitsika mihitsy satria mahafinaritra ireo naman'ireo zay mpiara miasa amintsika akaika ao anatin'ny tony fandarana vokarina itony arovako ny safidiko ny tenako fanira zafy manatany ray manome fotoana ho antsika rehetra ho an'ny rapitso tahaka ny ora mahazatra tsy miova dia manomboka am'roa eo zany no hanatanterahantsika zany fandarana zany anana vahiny indray tsika ary anakambara indray tsika mbola manodidina ny fifidianana ihany no etsika atao anatin'ny fandarana arovako ny safidiko azadinona ny manaraka sy mandray anjara anatin'ny fandarana aloha MBS rehefa maraina matetika dia Mario Rakotobe na i Naomi Randriamalala no miaraka amintsika ary miaraka amin'ny Rina Arabe Mananjara de afaka miditsika amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny Antsoatariby mivantana zany efa misy ny fandaminana zay entin'ireo tompon'andraikitra mpandrindra izany sy manentana izany amin'ny fandarantsika zay aloha MBS dia manasa antsika rehefa maraina rehefa tonga ny amin'ny fito iny zany de efa manomboka miomakomantsika zany amin'ny fandraisana anjara sy fanehoan-kevitra ao anatin'izany fandarana zany azadinona ihany koa ny vaovaontsika manomboka amin'ny fitora sy sasany anany sy ireo fandarana marobe zay vokariny ny fahitalavitra sy ny radio ny MBS de misaotra antsika rehetra ary manome fotoana ho an'ny rapitsondray tokolasy tovovavy. Rimbalaka sy tsy vaky volo
mitsoaka se tsy mahay sobiky mahay fatambary rano sy vary tsy mifanary iaro isika ny latsabato misy mamadika tatoato mila mirahinatsika mianakavy daolobe lelana vehivavy komity miarony safidy bahoaka komity miarony safidy bahoaka ry candidat ny rotsaka ho fidina miantso antsika rehetra andao irahina ry vahoaka andriamanjaka tompo-pahefana andao hiaraka amerina ny madagasikara ho tanto tandalana tomponandraikitra tsy vidina handaotsika hirahihina tsisy matahotra tsy mitsoka hiarony safidy mbahoaka